Mangetahita ve ianao hoe nona ve ianao hoe hofikisany ianao androany. Amen. Tiaka mampihetsika ao an'Andriamanitra. Alleluia. Tonga dia hitsangantsika. Ndaotsika hitsangana. Saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana mbola ahafahantsika indray miaraka eto androany. Ary misaotra ny amin'ny tantanana nandritra an'izay fotoana nanomboka hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny omaly volana jolay, manomboka volana aogositra amin'ity taona ity. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izany mbola velonaina tapamonjenitsika mianakavy ary mbola afaka miantso ny anarany sy makeo amin'ny fanatrehany. Tononona ho feno fahavokisam-pifaliana sy fahafinaretana ny eo amin'ny fanatrehany androany. Asandrato ny tananao dia soresy. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsiraray avy. Raina masina tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola teninay ny fisaorana sy famerenana ny voninahitra any aminao. Ny amin'ny fahafahanay mbola maneho izany, ny amin'ny fahafahanay mbola miantso anao ny Andriamanitra. Ilay Andriamanitra masina indrindra, ilay velona mandrakizay, nahary ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana, ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra ny famindrapo, ilay Andriamanitra fiedanana, ilay Andriamanitra ny fahafenona, ilay Andriamanitra fahamarinana, fiainana, ilay Andriamanitra faratapony tompon'ny hery sy ny fahefana ary masomandidy amin'izany fahefana izany. Ilay Andriamanitra be voninahitra, ilay Andriamanitra naneho ny fahatsaranao teo amin'ny fiainany tsiraray avy. Ilay niaro, ilay nitantana, ilay nia nandritra n'izay fotoana rehetra izay. Izany Tompo no isaorana ianao satria Andriamanitra ianao. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fiarovanao, ny tantananao anay tao anatin'ny andro maro, tao anatin'ny segondra fohy minitra vitsy. Andriamanitra mahay fanjavatra rehetra. Isaorana ianao izay niainanay, ny lalovanay, ny amin'izay mety nantenainay nefa tsy teo amin'ny fiainanay. Fa ianao ilay Andriamanitra manana ny fihevitra, manana ny planiny ampanekeo mandraka hariva izay tsiraray avy, mba ho ao amin'ny fotoananao manaiky amin'ny faharetana, feno fitsaharana sy fiadanana. Ary izany mbola maheto anay satria raha mbola velonay izay dia ny tantaninao, raha mbola velonay izay dia teo ny tananao mahery, ny fitahianao, ny zavatra maro, ny famaofao. Fandreto izay Tompo miara-manaiky, miompo-po, manandratra anao ilay tompon'ny hery sy ny voninahitra. Misandrata indray eto amin'ity toerana ity ary manapao amin'ny fony tsiraray avy. Ary isaorana fa mbola nomenao izany tombotsoa lehibe izany, afaka nitondranay ny mombanay rehetra, ny fonay eto anatrehanao. Dia okenao no ameno, oka ny fanainao masina no anampy ary inonay tokoa Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isaorana ianao sahady fa afaky ny anova, afaky ny anasitrana, afaky ny anafaka, afaky ny apitraka, afaky ny ameno izay mety ho fahabangana rehetra ianao. Aoka tokoa ho fahafenona ny fifaliana sy ny fahafinaretana neto amin'ny fanatrehanao. Tsy ahita fa tsy ianao zahay, tsy hibanjina fa tsy ianao zahay, ary nomenao izany fahafahana izany noho ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny maso, ny amin'ny fiainona, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fo mbola amin'ny tempo, ny amin'ny tenanay mbola afaky ny nandeha tonga soamantsara eto amin'izao toerana izao. Ary inona ihany koa sady isaorana ianao ary hanomezana voninahitra anao fa hikasika fiainana olona maro ianao tahaka an'izay efa nikasihanao ny fiainana tsiraray avy. Milohan'izany nefa Andriamanitra ray dia maneho ny etaetanay sy ny fahavononanay izay, ny fonay. Raha ny tianay dia raisinay amin'ny tananay dia atolotray eto anatrehanao indray.
mba ho ilay volavolaina, mba ho ilay ho amboarina, mba hatanteraka tokoa ny fiombonanay sy ny firaisanay aminao. Dia mankasitraka indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo 500 no itsika hiderana an'Andriamanitra. Salamo 500 satria Andriamanitra izy, fahatsarana izy, tsy miova izy, omaly sy anio ary mandrakizay, ary ninninona zavatra misy sy mifamaofaoty sy mampiova azy zany. Ary zay nisy tomany antsika mandrakariva mba hibanjina, ahita, hifantoka ao aminy, tahaka n'ilay menarana varahana izay nasandratra, ho an'izay mibanjina, dia tsy mandre ary manana ny fiainana, fa tsy mandeha izay mety fifamahofony ny zava-misy, tsy ny zavatra mety mampihetsi-po na mampieritreritra, tsy ho amin'izany fa aoka ny fotsika hetsika ao amin'Andriamanitra. Salamo 500 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araky ny habeny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomaro, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo, aok'izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehovah. Alléluia. Amen. Aoka ho tahaka ny zava-maneno ny ao anatintsika rehetra androany, anandratra fiderana ao an'Andriamanitra, ny fotsika, ny saitsika, ny vavantsika, ny tanantsika sy ny mombantsika rehetra, ho tahaka ny sodina, ho tahaka ny kipantsona, ho tahaka ny zavatra afaka anandratra fiderana ao an'Andriamanitra. Mideranao zay Andriamanitra rainay, nomenao ny feo, nomenao ny hetsika, nomenao ny heri-tanjaka, nomenao ny fomon-tepo, nomenao ny maso afaka mahita, ny sofina afaka mandre, ny vatana mbola afaka mijoro sy mihetsika. Zany rehetra zany dia entinay eto anatrehanao, anomezanay voninahitra sy anandratanay ny anaranao, satria anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra ny fahendrena sy ny fahamarinana. Enao no antokana mendrika izany, ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ary mankasitraka indrindra satria enao irery ihany nanofoy ny zanakao, namoy ny ainy sy ny tondra ny faharatsianay rehetra, mba ho amin'ny fanavotana anay, ary tsy nisafidy enao hoe ranona, na izay anarana manomboka amin'ny era, na izay anarana manomboka amin'ny a, tsy zany Tompo, fa ho an'izao tontolo izao naloloranao ny ainao. Mankasitraka indrindra ray, ary mbola asainao izay androany ray latabatra aminao, ho amin'ilay fiainana avy aminao Andriamanitra, aoka nikoriana atao anatina era ny fiadananao, naoka hanapaka ihany koa. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, dia rainay hatrany ianao ary mendrika anao zany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mahay manatona indray raha tsy efa nitao amin'ny fanahiny. Tsika sy ianao izao dia porofo ny fisian'ny fanahin'Andriamanitra izay miasa amin'ny fiainantsika. Ndao androany angataka, tsy andro fotsiny tsika hoe fanahy masina avika sio, fa tsika mihitsy ny hanokatra ny fotsika hoe sokafaka anao ny amiko rehetra fanahy masina. Mila nikasika ao manokana Jesosy androany. Androany Jesosy misafidy ho eto, tsy amin'ny fahazarana, tsy hoe satria misy valim-bavaka manokana andrandraiko aminao, fa tonga eto anatrehanao Jesosy, satria ianao mihitsy no ilaiko. Tsy misy sansa ny fiainako Jesosy raha tsy eo amin'ny fanatrehanao. Tsy misy antony havelomako Jesosy raha toka tsy arahako mandeha aminao, ary zava-poana ny fiafarako Jesosy eo raha tsy miafara mandrakizay miaraka aminao. Androany Jesosy avotsotro ny zavatra rehetra, avotsotro izay rehetra mety manavezatra ny fo. Androany anatona ny seza fiandriananao fotsiny, hitady anao, hity anao,
androany tonga eto amin'ny fanatrianao Jesosy eo tsy hoe iangavo ny tananao anao zava-mahagaga fa tonga kosa anaiky ho volavolainao araka ny endrika ao. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Lazare, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Et toi, Milana. Et toi, Wanilana. T'es toi, t'es toi.
tsafo ny vavanao ka ianao irafirambo avao aza miankina amin'izay olona mitarika ety ambony fa ianao Jesosy ataovy azo antoka fa mifankahita aminy ianao ianao no rehetra ilaiko tompo tsino tsinona tsisy anao Toi anilanao Toi anilanao Toi anilanao Tumbo Toi anilanao Toi anilanao Toi anilanao Tumbo Tsisy fahatsapana aty anatinay Jesosy ka eritreritra misy zavatra hafa ambony noho ny fanatrianao. Fanatrianao Jesosy ny fahafenona ho anay. Fanatrianao Jesosy ny fahavokisam-pifaliana ho anay. Fanatrianao Jesosy ny fanasitranana ho anay. Andran'izay tonga indray eto amin'ny fanatrianao. Tianajanao fotsiny amin'ny fona rehetra. Ilay Andriamanitra tompony aina pahary ny zavatra rehetra. Ilay tokana mihazona ny ainay. Ilay tokana nanoratra ny tantaranay. Ankohonanao izay. Izany toanao ety an-tany. Fitiavana tsy manam-paharoa. Tsy misy eto an-tany afa-poay. Jesosy anao rano velonao. Irao fanateanao no lani tawai. Fanateanao no lani tawai. Afakira mafian venao ilaza fanateanao. Fanateanao no lani tawai. Hallelujah. Fanateanao no lani tawai. Aren fuks ny fanako amin'ny falemeko mamindra fo ianao. Aren ny foko sy ny fanako amin'ny falemeko mamindra fo ianao.
Jesús afapua Jesús manananao. Arampo amandry izay ianao. Eto akaikinao ihany Jesús matsara. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Isang tanano di Lazao. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
Irantsika farany hoe tompo ianao no andrakina ny foko. Jesosika asaikanao azo toerana azafady tonga anatin'ny fotoanan'ny témoignage isika. Tsy haiko na
tsy maintsy mamerina voninahitra ao an Jesosy satria tsy misy avaty aminay izany le izy. Tamin'ny nirahan Jesosy aina ka rehetra Matavy dia nianatra ny mpanompon'Andriamanitra aminay moa dia hoe tandre moa sisy nareo evanjelistra fa nareo mihitsy ny tena tsy tiany Satana. Dia zavatra mba angatahako aminareo zany dia tena mila vavaka ny evanjelistra satria isan'andro dia miandry ny kion-dalana Satana. Dia tany izany teo am-pizarana ny hafatra dia tonton Iandry no tory voalohany aloha dia nisy ranganandalo dia veriny izy avy eo hoe te hiaino le hafatra fa le hafatra nentina zany tsy mba tahaka ny hafatra zaraina ny Tamatavy foana fa teny mpantsiana le izy. Nefa Tamatavy zany tena hoe malaza hoe amin'ny sécurité tsy mamaimay zany any Tamatavy dia miverina moa le rangahy dia zay evanjelistra moa samy manana toro hoe any samy hoe any tonton Iandry, taty Lovasoa, taty Nirina dia za dia toroko teo amin'le fitoriana zany. Nisy rangahy tonga re avy any, tsy fantatray aloha io rangahy io fa dia nijoro teo akaikinay fotsiny izy niaino le hafatra dia tery lavidavitra tery nisy rangahy nijery koa niondrika re izy, hitako izy niondrika vato zany ho any torahan'ity rangahy ty zany ndraisiny ohatr'izao le zavatra torany fa zany eritreretra fa tena ety amin'ny androko le izy fa tolakatsaka kay toratorahany teo dia avy eo tezitra be mihitsy izany taninareo mandeha any tsy haina mitonga hafatra ty tsy ilaiko teny merina be izy nefa nijerevanao izy koa ty tsy ilainao dia tena ohatrany hoe omby trongy reny izy fa le rangahy nijoro tena nirahan'Andriamanitra mihitsy le rangahy nitazona anazy fa zay moa tatoarina ny teny hoe izy ary ny atazona tio rangahy ty fa eny amiko amin'izany tsisy taratasy somary hoe taiza moa za teo za mijery an'le izy taiza moa za teo fa ny hoe miteny hoe aza matahotra tsy possible zany satria sy intimidant be fa tena fanay masina mihitsy tena hoe tsy mampatahotra anao tena voninahitra an Jesosy fa tsy avy anay mihitsy dia le rangahy niaino teo moa dia hozy izy le rangahy hoe zay moa rehefa mitory tsy miteny mihitsy hoe atry ve ka ela izao dia nenay mpanompon'Andriamanitra injana be tsy misy an'izany nenay fa tena hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta nitoriana tsy fantsiana dia vita ny hafatra dia izao nataon'le rangahy hoe hita mihitsy nareo ozy izy hoe zanaka-pinoana ny pasteur fona tompo famotona fa hita mihitsy nareo ozy izy ary ny hafatra ty ozy izy tsy misy ohatr'izany fa ny aty ozy izy dia ny hafatra ty dia hoe zavatra hafa foana fa asinareo raha mba mety ozy izy hoe izaran'izany hafatra fanitsiana dia raha mety nareo ozy izy dia mba tonga hafa matetika iny loha fa faniriana anay fa fanapahana an Jesosy fa etitsika mba afak'izay dia tany koa zany na novahan Jesosy anako na teo amin'ny tokantranoko ary satria fantatrareo moa zany hoe efa mananika 25 ans zany ny mariagenareo efa tsy vita intsony le hoe malalo fonalo tiako ianao hoe tena tsy metsara vela tsy eo anatrehan Jesosy fa tany tena vitako ny tatana le vadiko nefa io tsy azo tena mba tatany moa vadinao tsy mety zany fa na hoe mba ataovy biso tsy vitako zany tsy mahay zany fa tany tena namboarin Jesosy tena voatatako foana le vadiko voasakamboko foana le vadiko izy somary isaka miteny andao mba hiaraka tory aminay dia zao nataony dia ataonareo inona any hitondra entana fa tonga tany izy sinareo aoetiko ny entana dia alao areo feno ankizy la tanora fa voninahitra an Jesosy alao entiny ankizy tana za mpitondra hitan'i Jesosy ka tena dia oesenge ho any fianaratsoko zako ho andeha ozy aninge ambanivotra tsisy raha masina kany tsisy raha mafananaovana dosa nkeny mandehaka tsika inge matory amin'ny tany mandaha matory ka voninahitra Jesosy lalaika izy Alléluia.
te hafa mafy ho an Jesosy a manomboka androany tsy hoe voatatako izy fa nitantanako izy, tsy hoe voasakamiko izy fa nisakambiniko izy. Ao a fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy tsy maintsy manomerina ny voninahitra amin'i Jesosy androany fa mbola namarininy ary mbola nampahafantariny ary tsy maintsy ho dradradradraina ho rentany androany fa Jesosy ny Jesosy. Dia za zany miora ny anarako dia manana club na ankizy club d'ado zahay. Dia isan-taona ireo ankizy ireo entina mandeha milasy, izany hoe misitaka kely eo amin'ny 4 jours eo. Dia ny tanjona ihany moa zany dia ny anabeazana andreo ankizy ireo ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Dia nisy zaza anankiray zay somary mafimafy loha kely zay izy. Dia nahavariana fa nampisafidy anazy satria misy vola aloha ilay lasy. Dia nampisafidy anazy ny ray aman-dreniny hoe ilasy sa hividianana telefona. Dia raha ny fahafantarana ny ankizy amin'izao dia tokony hisafidy izy hoe hividy telefona fa efa programan'i Jesosy ho anazy ilay lasy. Dia na izy raha tena niteny hoe tsy hitako ny hery zoko izay ataoko aty amin'ny lasy aty fa ohatr'izay nahazo telefona. Dia nefa izy nisafidy hoe hilasy. Dia tonga tany amin'ny lasy izay. Rehefa tonga tany izay dia nivavaka tamin'ny fotoana anankiray alahady maraina ny andro. Dia manana programa moa zany izay hoe izao ny zaraina dia mifandimby. Dia tonga teo amin'ny toroko no hizara. Dia be dia satria tsy hoe nabedy anazy zany tsy nanaraka an'ilay programa efa nipetraka tena tsy fananiko ilay izy fa izay ilay hoe fitarihan'ny fanamasina. Dia nizara hoe Jesosy ilaina safidiana. Jesosy zany mametraka safidy eo alohan'ny tsirairay avy na dia ankizy ary ho ianareo dia isan'andro araka ny teniny hoe apetraka eo aloha foana ny safidy hoe misy fahafatesana, misy fiainana dia safidio Jesosy. Dia miankina amin'ny fiainan'zareo amin'ny mahatanorany dia misy ny exemple maromaro izay nentina teo. Dia teo nandeha teo dia avy eo nivavaka dia nitarihan'i Jesosy izay hoe andohalika hibebaka. Dia nandohalika daholo izay dia nivavaka. Vita ilay vavaka tena tsy naposiko dia nanantona anahy ilay zaza. Zoky aho izy mila miresaka amin'ny zoky fa misy zavatra tena tsy zakako. Misy mirehatra be ato anatiko ato. Dia gagabe dia fa ahoana aho dia aleo izy tsika zoky mba misitaka kely. Dia lasa izay roa zany miala. Dia niteny anahy izy 15 ans izy vehivavy tsy takatry ny saiko ny zavatra efa vitany. Tena hoe tsindrona tena be dia be ny zavatra efa nataony dia nahatonga anazy nanao an'izay dia tsotra. Lesona ho antsika ray aman-dreny. Izy dada sy mama no miasa foana dia tsy mihaino anazy mihitsy ony. Dia masika be foana ny dadany. Dia lasa matahotra ny dadany izy dia izy nefa maditra dia tsy mahay. Dia matahotra hitondra bulletin hody. Dia any am-pianarana efa misy mi-influence ny ankizy. Zavatra tsotra kely ny azahoany ny ankizy hoe misy stylo mampahay fa misy condition. Dia satria izy te hay dia nanaiky an'ilay stylo satria ny dadany tsy mihaino anazy, tsy hoe tsy micomprendre sy manana compréhension zany izay ny filazany amiko. Dia natao zany izay hampahay anazy mba tsy hampabedy anazy. Dia nampiasa n'io stylo io izy. Ora nefa n'io stylo io anoratana eto amin'ny tanana ankavanana. Dia io soratra eto io tsy azo atao maloto. Izay les conditions. Izy amin'ny mahazaza anazy dia nitanjony fotsiny hoe te hahay fa tsy fantany ilay enjeu anatin'ilay izy. Dia nataon'ilay izy. Fantateo aoriana nanomboka nahita zavatra maintimainty izy dia matahotra. Dia nataony voalohany lotony ny tanany. Satria nieritreretiny hoe manota fady an'ilay izy izany dia afaka ilay izy. Dia izany zavatra izany efa contrat zany nataondry izany. Dia tena tsy mety ho zany fa mila manaiky ho andria dia mila délivrena. Dia zoky aza tenitenena amin'olo zany fa menatra. Dia eny arao alo ho fanajako anazy sao dia tsoky eo izy dia tsy niteniteny tamin'olona.
tonga amin'izay zany dia nataoko ny vavaka izy mitena Andriamanitra nomeny Jesosy anay tamin'ny fanamasina aminay tamin'izay fotoan'izay hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky tsy marina izy fa hanafaka antsika sy hanadio amin'ny tsy famarinana rehetra. Dia raha tsy haiko izy zoko fa matahotra iala amin'izany dia aza matahotra ho aho fa io ny ten'Andriamanitra milaza ho aho fa raha miaiky indry izay fotsiny ho antakiany Jesosy amindry miaiky indry dia manafaka indry amin'ny tsy famarinana izy fa mahatoky izy dia tena niaiky izy. Hivavaka ozy izy mba hatoroy aho fa tsy haiko izay tenenina dia ozy aho hoe tsy mety ho ara-za mibebaka eo amin'ny toerandry fa izay tena ao am-pondry tsotra fotsiny resao ohatra n'izao miresaka aminazy ao Jesosy dia tena mila tsy atena izy fa tena mifona sy nibebaka izy tena miaiky Jesosy fa diso dia afao manaiky ahafahanao dia misafidy anao arak'ilay fizarana teo. Dia izay ny vavaka nataony dia sava izy niala teo dia nampanolora nataoko nanolo tena ho an Jesosy izy nasaiko namerina vavaka. Tonga amin'izay ny hariva izay angamban'izy vao tena ny vavaka sincère hatrizay nandritra n'ilay lasy. Tezitra amin'izay ilay fanahy tao anatiny dia nampahorin'ilay izy dia tena hoe agité be mihitsy izy. Dia ny zavatra nataony voaloha alohan'ny atory izay dia manao culte kely dia mivavaka dia tena ny vavaka angambany izy raha ny fahafantarako azy. Dia ilay izy ny vavaka iny juste vita ny amenina dia lasa izy niazakazaka benaka ny an-dakozia dia antsy ny tadiaviny satria iran'ilay fanahy ao anatiny izy hamono tena satria hoe miala izany mamay be ao anatinao izany raha maty ianao fandana mamono tena. Dia za moa tsy taitra fa mbola ery alavitra ery dia re tsy nieritreritra hoe suite ilay resaka tamin'ny maraina dia malahelo izy dia hoe marary fo dia mbola miresaka zareo hoe mio rano siramamy izao dia farany moa izy ohatrany tsy mihotsina mihitsy fa miohaka be ohatra izao dia nasoany zareo hoe mio raha vi aty dia lasa nanantona dia rehefa nanantona anazy dia nipetraka ambany moa izy dia nidiny ohatra izao dia raisiko ny tanany dia fa manina ho andry tononoko ny anarany fa manina ho andry fa efa nresaka jega sindry tamaraina fa maninona dia nitraka izy dia nijereny dia nitseromy mafy be dia ozy izy hoe enao mihitsy ny mampitahotra anay. Dia teo zany tena tonga saina hoe tsy izy le miteny dia tsy nanana inona natao tsony moa za fa tafiteny an'ilay zoky rehetra teto hoe idio trano io satria ilay ankizy be dia be asy amin'ny efitrilana idio trano io dia mivavaka tsika ho fa mila manao délivrance tsika miantso an Jesosy. Dia izany zavatra izany tena teneniko anareo fa mbola tena tsy miainako mihitsy izany dia mifangaro daholo izany ny panika ny tahotra ny zanak'olona ny entinao aty alavitra aty engagement anao nefa antsy ny tadiaviny hoe andeha hamono tena izy. Dia teo zany tena mipanika dia mivavaka tsika ho dia mivavaka tsy malala ininy reto zoky afy reto satria za tazona le secret fa zao fotsiny ho tsy miva be fanontaniana tsika fa mivavaka tsika androany dia nivavaka izay dia tena tsy maintsy miantso mpanompon'Andriamanitra ho atsika dia lasa ny antso mpanompon'Andriamanitra dia nahazo an'ilay mpanompon'Andriamanitra dia izy niteny anao hoe miora atao délivrance amin'ny telefona ozy izy ato za fa za ozy izy ato fotsiny za zany mivoaka fa zareo ny toy ny vavaka atao dia izy tena agité be mihitsy zaza kely be izy kely ohatr'izay izy fa mahihy dia nefany lehilahy anankiefatra angeza be tsy mahatazona anazy dia ny zavatra tediaviny dia antsy foana dia rehefa nasorina daholo ny zavatra maranitra rehetrarehetra izy tsy miteny hoe antsy ny tadiaviny izay ny tena mahoahoan'ilay fiasan'ny fanamasina izy tsy miteny anay hoe antsy ny tediaviny izy io fa mitady izy dia mijerijery dia ohatrany hoe misy mampatsiahy reto zoky reto fanamasina mampatsiahy hoe asory izay maranitra rehetrarehetra dia nasorina ilay izy izany izao dia efa tsy avy aminay satria fanamasina ny miasa dia fourchette ray ny tavela teo dia azo ilay fourchette saika azo n'ilay fourchette dia izy ny nazera tamin'ny tany dia tsy azo n'ilay fourchette dia nasorina dia hokendainy amin'izay ny tendany dia teo izy tazomina dia za aloha nivoaka ny telefona dia ozy izy ilay pasteur mantsy anaty ao anaty telefona hoe mandana miora miditrany dia apetrao eo amin'ny lohany ny tanany miora dia tonoany Jesosy. Dia za zany tena tsy mandangy aminareo fa natahotra aloha za tamin'ny voaloha
dia ozy aho hoe za nge pasteur matahotra dia tsy haiko nge ho azany ka tsy hainao ozy izy fa manaiky fotsiny dia mandehana vitako ve ho azany andana ozy izy fa rehefa manaiky ianao dia inona ho any teneniko dia apetraka ny fanamasina eo am-bavanao ny teny ozy izy dia tsy niditra alofany jana dia nivavaka dia ozy aho hoe Jesosy ianao zany maniraka anahy dia andeha fa raha za dia matahotra fa avy fiadananao aty anatiko dia manaiky Jesosy ampiasao fa ento teneniko anareo fa niala ohatra ny tsy teo zany tahotra zany dia nasany atrika anazy dia nipetraka teo amin'ny tany ny tanako ary mijery les yeux dans les yeux zay dia tena hoe dia miteny aho hoe efa an Jesosy io tsy anao io fa miala ianao dia tena hoe zay le bon mot zany avany amin'ny fanamasina voateny eto amin'ny vava satria tsy zaly miteny fa fanamasina no miasa dia voateny teo dia lasa miteny hoe aiza misy anareo dia manondro izy hoe ato dia jerena misy bracelet teto dia nalaina le bracelet dia nitsakitsahana dia tonga izy dia niantso be hoe may vonjeo zao dia tenena amin'izay izy hoe izy zany ohatrany hoe le rehefa mitreritrerina be izy dia le devoly izay no miteny dia ohatrany hoe fanamasina zany mikasika hoe tambatambazo izy dia le olona zany agité be nefa ianao asaina manambitamby dia tena izay ny tena hoe isaorana an Jesosy tena niasa ny fanamasina tao anatin'le izy dia teo eo tena miteny hoe ianno efa nisafidy an Jesosy ndry tamin'ny maraina dia izy nresako dia le devoly no mamaly raha vao miala ato izay dia maty izy inona no tianareo maty izy hiala ato izay dia maty izy dia rehefa tenena moramora izy dia le zaza ny mamaly matahotra zoky maty raha vao miala ato zareo izy ny maty raha vao miala ao fa tsy ianao fa Jesosy mitondra fiainana efa nisafidianao safidio Jesosy dia tonono hoe afao Jesosy fa 1 heure afao afao tsy mahazo miteny an'izany zay maty zay raha vao miteny an'izany teneno hoe Jesosy teneno hoe Jesosy teneno hoe Jesosy manaiky afa Jesosy manaiky ndry tambatambazana le olona agité be izy mitrerona anao 1 heure après dozy izy na hoanina tsy hoany zany dia teneniko ozy izy satria tena misy mampitahotra anazy hoe maty izy raha vao miteny afao Jesosy to dia niarany teny zay hoe alleluia tonga dia calme nandresy indray Jesosy ary efa fantatsika fandresy foana izy dia teo izy dia calme tsara izy dia vavaka dia nentina natory dia maraina izy nentina notany amin'ny ray aman-dreniny natsona ny ray aman-dreniny nazavaina zavatra n'izy dia na ianao aza matahotra satria mety teny le ray aman-dreny hoe fa nataonareo inona tany ny zanako satria zaza normal tsara ny ala teto tsy mahafantatra dia nentinay izy dia tonga tany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nitenenina izy hoe afaka miresaka dia nitenenina ny dadany hoe zaho ozy izy tsy mahatohatra n'izao fa be fo be ozy izy le dadany dia ozy aho hoe tsy mahabe fo anao hoe zao zavatra mitrangy izao fa zao zanakao io zao dia jery nge ho ianao fa mahavita mitolere fa lainga ny devolo ho zany fa fomba hitazomany ianao fotsiny zany fa programa ho zao eno eo izy dia niresaka zareo dia tena niaino le dadany dia tena nisokatra le zaza dia nanambary izy misy carnet ato an-trano mila tadiaviny difnote dia le difnote tsisy foniny intsony le izy satria nalaza be ny difnote tao ao dia nosorony le foniny dia le stylo dia le carnet hita tao an-trano dia dorana zay zany efa niverina namonjy ale ankizy kely be dia be any amin'le nandehananay dia zareo tao an-trano dia mijanononareo zoky mijanononareo zoky aloha zao mangala parkina mihitsy eny an-dalana dia zareo ao an-trano dia doro le carnet dia miara mivavakytsika dia eo izy dia na le dadany sy le mamany ary dia lasa nivavaka niaraka tamin'le zanany dia nidorana le carnet dia rehefa dorana le carnet dia agité be izy
fa tamin'ny fotoana levona le carnet dia calme izy dia izay tena misaotra an' Jesosy avotra le zaza tamin'izay zavatra izay tsy navelan'i Jesosy tsy tonga tany amin'le lasa izy malgré ny contrainte rehetrarehetra satria efa programme an' Jesosy ny anafahana anazy dia voninahitra ho an' Jesosy dia afatra farany ho antsika ray aman-dreny marina fa tena hoe mafy ny fiainana ho an'ny amin'izao fiainana izao tsika manana an' Jesosy fa raha mba mety re dia mba miconsacré va fotoana na dia 1 heure na dia 5 minutes na dia efa reraka avy miasa ary andaontsika heno ny zanakitsika fa tena lakile anankiray ao anatin'izany ny fitondrantsika anazy hoe Jesosy no ivo misaotra indrindra tompoko hoe tiaka mafon'ny Jesosy fa mandresy foany Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tovy mafy ny tiaka ao an' Jesosy manampatonga n'ity mpanompon'Andriamanitra ity Alléluia, ohatr'izany Jesosy rehefa miasa nijoroako vavolombelona eto dia famerenana ny voninahitra ao an'Andriamanitra. Nisy fotoana elaela izay nisy fisitanana natao niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tany Ampefy dia tsy afaka mivadika fa zaho rery moa nandeha dia rehefa tonga tany dia tena nafinaritra be hoe tsy mbola nisy fotoana ohatr'izany tena natsapa mihitsy ny aho hoe sarobidy noho ny volamena sy ny volafotsy le fotoana natrehana tany voninahitra ao an'Andriamanitra dia rehefa niatrika an'le izy dia falifaly be andeha hody hoe tena misy zavatra be dia be tsara be ho zaraiko ao an-trano dia tao anatiko hoe be dia be zany zavatra hiova fa miova voalohany aloha izaho dia mieritreritra hoe miova ny vadiko, miova ny zanako, miova daholo ny zavatra rehetrarehetra dia kanjy teny an-dalana nanomboka teo arivon'ny mamo nanatika be ny kiboko tena hoe narary dia mandra-pahatonga tatio narary foana dia efa niteny taminy hoe marary dia mividy fanafody izy dia tsy natory paray ny andro fa tena tsy dika ilay fanafody fa narary foana dia tamin'ny 5 maraina angamba netiny tamin'ilay klinika teo Andoharano fotsy dia nitsondromony zareo dia mipetahany sérum dia avy eo nody dia mbola nitohizana sérum dia za tsy mivoaka mihitsy tao anatin'izay fa le kiboko zany manodika be dia nandoha amin'izay dia mandoha foana dia dokotera mieritreritra hoe vavony sa inona intoxication alimentaire ozy sasany dia rehefa za tsy mivalana fa mandoha foana dia za mireraka nandeha ny herinandro tena tsisy fiovana mihitsy za zany tsy te hanelingelina pasteur dada fa hoe zareo koa manao asa dia rehefa tsy vitako tsony satria na ny fonoko ary zany ohatrany hoe mitady ho raraka hoe ahoana zany ao Jesosy hoe zavy nanao ny asanao falifaly be iny dia ohatr'izao zavatra trehako dia sa ve ary andeha angamba anao zany fa raha zao any lasa dia sura fa any aminao dia eo ianao manana fahatsapana zavatra rehetra tianao ohatrany hoe tsisy dikany daholo tsisy tianao daholo jerevako le peratra le volamena tsisy dikany mieritreritra an'le ianao tsy mahita fa tsy rindrina efatra varavarakely satria eo mpandriana foana fa na inona na sakafo inona hoe tianao eritreretinao fa tena hoe makandoha daholo mahay fofona kely te andoha dia misotro rano kely eritreretina hoe misotro rano ohatr'izay zao dia mandoha angamba telo vera dia tena efa tsisy ninina tsony dia efa lasa mavomavo be zany le zavatra aloha sakafo ohatrany hoe mieritreritra hoe te hinana zao dia vao miditra roa sotro dia tsy te hinana dia na le rahavavy koa misaotra an'Andriamanitra ohatrany hoe tonga ho azy tamin'izay dia le vadiko tsy matory mihitsy fa mikarakara mbola tsy mikarakara na ohatr'izany izy mbola tsy salama be ohatr'izany koa teo amin'ny fiainana dia farany ozy hoe atsova pasteur dada dia natsona pasteur dada dia le fonoko tady ho raraka iny fotsiny ohatrany hoe velona fisiny tena efa sava ianao dia ohatra efa sava fa za zany le tenako tsy sava mihitsy fa le fonoko zany ohatrany hoe velona kely indray hoe satria ohatrany hoe fa tady ho raraka hatramin'le fonoko zany dia farany ohatrany hoe nanam-potoana tao aorianan'izay mandiny tena hoe ahoana ho atiry Jesosy fa tena za ohatrany
plus atao sérum ohatrany hoe reraka be zany reraka be sasa miteny hoe covid io zao io fanafody miova foana vavoniko efa tsy mahazaka an'le izy tsony dia amin'ny farany amin'izay dia ohatrany hoe te orina foana zany satria ohatra mivalaka be ny tenako rehetrarehetra dia nisy mpanotra le manotra faladireny amin'izay le ohatra isan'andro reny ohatra hoe mahafakafaka ny avy zanako le trovana fotsiny dia rehefa tonga n'izay le raha mahito le manotra an'le point reny dia zay kitiany tena marary ohatra tsy fandraitra dolo dia izy miteny hoe tazo vono sy izy ity dia reny zany normalement tsy azo tsondromina fa tsy haiko hoe le aretina ve no mivadika an'izay satria reraka loatra dia nikitiany dolo le point rehetrarehetra dia teo avy nanomboka na sakafo dia le loha mavomavo be ny lasa maitsomaitso be indray dia efa nisokatra ny vavoniko dia mieritreritra hoe ozy amatsin'i Jesosy hoe tsy maninona va fa haiko hoe misy zavatra tianao ampitaina hoe satria hoe za zany falifaly be hoe miova ny zavatra rehetra maika be izara fa raha ny zara ray tamin'iny mety tsisy nininona niova fa fahazarana fotsiny ihany satria fihetseham-pony tondrako an'le izy fosy Jesosy hoe mbola mandalo garage aloha ianao ka mbola ratsaratsànana aloha ianao nisy tsaroko nisy mpanompon'Andriamanitra izay ny fotoana ny teny tamiko efa ela be hoe ohatrany hoe mitaona anahy hivavaka izy zany dia manaiky ve ozy izy ianao dia aninao ohatrany hoe ampiasain'i Jesosy zany atao fitaovana raha misy fiara ozy izy efa hivarina kady dia ianao ozy izy le atao kaly fa ny ao an-tsaiko tonga dia tsy vitako aza fa teo le izy nampatsiahin'ny fanahy masina hoe eto le fotoana za zany le natao kaly mba tsy hoe nijerany akady le fiara satria nanomboka teo vatiko lasa malefanahy be le masisika be iny ny zanako lasa zanako tsy hoe maditra fa misy fotoana mamalimaly kely dia tsy mamalimaly tsony dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena zanak'Israely raha hoe navoaka tany Egypta ke mety mandalo désert mandalo ranomasina mena momonina nefa nitanjona any Kanana dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa be dia be zavatra niova ferana an'i Jesosy voninahitra Doi tehaka mafy an Jesosy tsika tovy mafy be tehaka ho an Jesosy tena hoe mihevitra zay mahatsara anao izy mieritreritra mandrakizay anao ny tompo Alléluia. Doi tehaka mafy an Jesosy tsika Amerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra satria tena hoe nandalo ny lohasaliko fahafatesana fa tena natsanga an Jesosy indray nanomboka tamin'ny volana marsa dia hita hoe nisy tsy fahasalamana zany tamin'ny vatako fa za olona natanjaka be fa ny olona mahita zany mahita hoe tsy salamako fa za tena afaka nanao zavatra be dia be mihitsy dia efa niresaka izay mivato hoe andao jerevana any amin'ny dokotera hoe inona ilay zavatra mahazo anahy fa mbola tao anatin'ilay fikarakarana ny croisade-ny tsy mandidy zany tamin'ny fotoana iny dia tsy afaka fa hoe andao aloha assurena ny an Jesosy dia avy eo tsika mijery an'izay tapatapako amin'ny volana avril izay ny akany amin'ny dokotera dia rehefa nijerevana ilay izy natao daholo ny analizy rehetrarehetra dia resaka rein ilay izy hoe nisy rano zany tato amin'ny rein droite dia niteny dokotera hoe ho tsoahana ozy izy ilay rano io dia ny intervention natao ny zavatra kelikely fotsiny zany zavatra saika hoe atao satria hoe ampidirana sonde dia izay no ahafahana misintona an'ilay rano dia rehefa avy eo 8 mai niditra hôpitaly voalohany nanaovana an'ilay intervention io 2 heures ny durée an'ny anesthésie générale nataony tamiko izany nampidirina ilay sonde tapitra ny 2 heures tsy tafiditra ilay sonde fa nidona tamin'ny vato ilay izy satria nisy vato daholo zany raingo anankiroa dia rehefa nidona tamin'ilay vato zany ilay izy dia nanao zavatra faharoa nampidirana anesthésie faharoa indray zany 2 heures manaraka dia nilavahana tato amin'ny côteko tato zany nampidirana sonde ivelany indray zany ahafahana manatsoka an'ilay izy efa ho tapitra ilay 4 heures dona tamin'ny vato ihany ilay zavatra nataony tato zany satria efa ngeza be ilay vato dia tsy afaka nanao an'izy izy fa niteny tamin'ny pasteuriel moa izy rehefa avy eo hoe tsy maintsy opérena zao izy ozy izy fa tsy mety ilay izy dia nataony opération nafahana nanatsoka an'ilay rano tao zany
dia rehefa nijerevana ilay izy a tsy rano intsony mitao fa efa nana dia rehefa nitsoahana ilay nana dia 400 millilitre zany ny azony zareo tao dia rehefa dia nakatona moa zany ilay izy efa vita daholo zany ny zavatra rehetrarehetra ny fotoana vetivety kely zany ny ohatrany hoe nietrehako an'izay zavatra izay za tena hoe reraka tao anatin'izay zavatra izay a fa ny fo avy teo zahako 15 minutes zany dia tafafota ao anatin'izay zavatra rehetra izay zay ohatrany hoe natanjaka be zany zany fijeriny zareo ana fa ny tarehako saiko moa fa be dia be tsika ny tany a nahitana hoe tena reraka zany dia nandeha ny moi en juin ny contrôle dia rehefa nanao contrôle dia ozy izy ny dokotera hoe efa maina daholo zany ilay zavatra rehetrarehetra satria nitondra drain zany a dia nitsoahana ilay drain zany satria efa tsisy aninona mandeha intsony une semaine après aniny fotsiny a rehefa nanomboka nikatona zany ilay fery rehetrarehetra satria efa nitsoahana ilay drain dia nisy zavatra nangonaona be zay tao amin'ny lamosiko tao dia za zany rehefa ohatrany hoe tena efa salama be mihitsy dia nisy fotoana pasteur hoe andeha somamy zay ozy izy dia nany atsiko mandidy zany dia nandeha vo maraina be kanjo ny atoandron'iny a 18 juin nga mazay fotoana izay raha tsy diso ahako nanaintaina be tena faran'izay nanaintaina be mihitsy ny tato amin'ny lamosiko tato dia rehefa nijerevana ilay izy misy rano te hivoaka zany dia miresaka moa zany izay sy miravo teo dia hoe raha vakina ho aty matsy anazy dia mahazo aina ahako dia ozy izy miravo hoe andao vakina ary nina dia aveo moa zay ny antso amin'ny papa zany dia izy koa zany hoe zay koa izy zany ny zavatra ao atsika hoe raha ohatra hoe vakina io zavatra io izy dia mety azo aina dia efa hoe amonjy urgence zany ny alina io fa ozy tsy tiako le makeny amin'ny hôpitaly amin'ny andro alina fa ny andray ohatrany hoe jerevan'ilay olona fotsiny tsisy dokotera sy ohatran'izay dia nitondra mbavaka moa zany raha mivavaka izay nitondra mbavaka papa nivavaka izay tao an-trano dia ohatra ny resy tory kely izay dia rehefa natory dia vako azy tao am-pandriana tao ilay izy dia nisy rano be dia be nivoaka nisy nana be dia be mivoaka niditra hôpitaly indray ako ny 22 juin dia rehefa 22 juin à 19 juin niditra hôpitaly be dia be mihitsy ny accident tao amin'ny HGRA zany dia tsy tafiditra bloky ahako dia ny alatsinainy vao tafiditra zany dia niteny moa ilay dokotera hoe zavatra tahorana ozy izy hiparitaka raha sanatra hoe vaky zay zany io dia hiparitaka amin'ny tenanao rehetrarehetra dia sarotra be ny sambotra n'ilay microbe sy ny karazany fa noho ny aveo ny alatsinainy natao ny opération manaraka indray dia rehefa natao ny opération manaraka dia tsy maintsy esorina le rein dia ny esorina le rein zany dia ny zavatra nitranga ny tamin'ny voalohany 15 minutes dia taitra fa tamin'io tamin'ny telo sasany nanomboka ny opération amin'ny ray sasany maraina vao natsaro tena dia tao anatin'ilay izy tena hoe nandalo ny lohasariko ny fahafatesana fa zazany maheno tena henoko daholo ny conversation rehetrarehetra mikoropaka eo masoko mikipo satria ny dokotera manasokatra ny masoko zany fa miantsoantso be ny anarako ry zareo maninona fa masoko mikipo nefa zavatra mahagaga za mahita ny zareo dia le zavatra resahany rehetrarehetra zany henoko daholo satria rehefa taitra dia mitantara amin'ny zareo hoe henoko daholo hoe vera ny lakle henoko hoe makaneza be dia be zany le zavatra henoko fa ny ankizy moa zany efa nampodiana daholo hoe ozy pasteur hoe aloha zay ny atrika eto ozy izy fa fandana mody daholo dia teo dia taitra le tamin'ny ray sasany maraina iny tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa fahafantarako anazy aloha zany tena efa hoe tsy izy angamba ny fahafantarako aloha fa tena hoe natsangan'i Jesosy tao anatin'ilay izy tena be dia be mihitsy ny zavatra tena hoe ny ainanay zany tena hoe tsy takatry ny saina ilay fitiavan'i Jesosy tao anatin'ilay izy tena tsy takatry ny saina raha filazan'ny dokotera efa teo amin'ny 40 ans ny ainako ny zavatra io zany ny lona tao io fa ny fiazonan'Andriamanitra amin'ny fiainako tena hoe nahagaga zany ilay izy te hanome fisaorana manokana tena hoe nisaotran'i Jesosy voalohany indrindra fa tena zavatra tsapanay tao anatin'ilay izy dia tena hoe nandray fitiavana be dia be tamintsika tsirairay avy izay
ozy ny tenyandriamanitra hoe fiasa ny vavaka marina ozy izy mahery indrindra dia be dia be mihitsy tsika nitondram-bavaka na ny fitiavana ary izay le tena hoe fitiavany Jesosy tena hoe tamin'ny zavatra be dia be ny ainana io satria natoko hoe ny fahafahana anetrehana izany opération indro tsy moramora le izy fa tena hoe zavatra be mihitsy ny netrehana le izy fa tena voaraina reto ny fitiavana tena mankasitraka manokana ny papa sy mama mankasitraka ny pasteur sa rehetrarehetra ny mpiara-manompo rehetrarehetra tao anatin'le izy fa tena hoe voaraina ilay fitiavana dia zavatra tiako tenenina hoe misy zavatra atrehantsika eo amin'ny fiainana mety hoe mamaly vavaka Jesosy fa tsy araiky le andrasantsika le izy satria zavatra ny andrasana tao anatin'le izy tena hoe hainy Jesosy io hoe be dia be ny fahagagana efa nataon'i Jesosy tato amin'ny asa fanompoana zavatra foron'i Jesosy fa tsy arak'izay zavatra eritreretintsika sy andrasantsika amin'ny foana zany zavatra ataony eo amin'ny fiainantsika nangataka izy telo rahalahy fa tao anaty lavao hoe tsy nangataka izy hoe aza tsipy ato izay fa tsy maintsy natsipy foana izy fa ny intervention an Jesosy tsy takatry ny saintsika fomba moany antsika ao anatin'le izy dia tena mankasitraka antsika rehetrarehetra tena tiana be nareo Alléluia. Alléluia. Tsy maintsy miteny moa zany aorianan'le témoignage fa naotsika hitsangana raha nofitinina sy natao banky tokana le témoignage dia ilaitsika ny teny mpanitsiny izay ny anankiray ary ny faharoa le témoignage anankitelo ohatrany hoe zavatra tsy azo ny saina ho fehezina ohatrany hoe zavatra grave be izany daholo fa mihoatra no ireny rehetrarehetra ireny misy an'le anankiray ao ambony ao tompony teny farany afaka mihetsiketsika daholo ny rehetrarehetra na olona nanao fanekena tamin'ny devoly na olona tena ohatrany hoe falasa na efa taona nisy nana tao anaty kibo misy an'le anankiray tompony teny farany zay no ankalazaintsika eto zay no mandefa teny mpanitsina amintsika isan'andro eto zay no mitahiry ny aitsika zay no mahatonga antsika mbola afaka ohatran'izao tsy no ny fahamendray antsika fa io zavatra lalovanao io tsy mafy io mihoatra an' Jesosy mpiafa mafy ho an' Jesosy andao asandraritsika ny tanantsika dia andao amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy afaka mitranga ny zavatra rehetrarehetra fa Jesosy ny tompony teny farany raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka misaotra Jesosy fa tia anay loatra ianao misaotra Jesosy fa mihoatra noho ny fahagagana ozy izy ny teninao mpamorony ianao fa mihoatra noho ny aloko ny fahafatesana mihoatra noho ny paky tamin'ny devoly dia Jesosy ianao Andriamanitra ianao tsisy manana ny teny farany eo aminay zany Jesosy fa efa nisafidy zahay ny hanompo anao efa nisafidy zahay ny anaraka anao ninona mitranga mety zaka ny sainay mieritreritra azy fa efa nentinao zany Jesosy eto izay dia mamerina ny voninahitra ny aminao fa ianao ny tompony teny farany ianao no manova anay tsy tianao zay maika izara fa ny ao amponao Jesosy dia izahay menakavo miara-miova miara-mandova fiainana mandrakizay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tsapanay ny lanja mandrakizay misaotra ny amin'ny asarbidiny famonjena ny tenanay sy ny ankonany tsirairay avy misaotra fa mihoatra noho ny fahafatesana ianao lay fiainana ianao lay mpanangana ny rava rehetra misaotra Jesosy fa raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa zahay misaotra ny amin'ny nanafahanao an'ilay ankizy misaotra ny amin'ny namonjenao ny ankonany misaotra ny amin'ny teny mpanitsina izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao misaotra ny amin'ny fananganana ao anatin'ny teny mpanitsina sy ny fitehirizana ao anatin'izany Jesosy averina any aminao voninahitra rehetra ny dera ny laza ny aja dia ho anao ireriany zany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tiaka mafy ho an' Jesosy ndao tsika tia tanana mafy ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka izy ao voafainy amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra hoe misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra amin'ny zavatra rehetra Jesosy reko sy tsapako hoe tsy mendrika fa ianao ny miazona ny fiainako
reko isan'andro ny asarobidy ny fitiavanao ahy ka nanangananao ahy ho mpanompo Andriamanitra. Isan'andro ny fiainako dia reko hoe tsinitsinina ny fisiko, ny fiainako, ny momba raha tsy eo amin'ny fiainako ianao. Fa reko koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tianao. Tsy ho amin'ny fandringanana fa ho amin'ny fanomeza amboninahitra ny anaranao. Fa tompo sy Andriamanitra ary mpanjaka mandrakizay ianao. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny fonao mitenena amin'Andriamanitra. Ny ray tena iriko amin'ny fiainako dia ny fanatrehanao. Aza esorinamiko ny fanatrehanao. Ataovy eo amin'ny fiainako isan'andro ny fanatrehanao. Na matory aho na mitsangana na mifoha anaiza n'aiza ny fanatrehanao lanitra ho ahy. Ndao ataontsika ilay tapany faharoa hoe ny androko sisa iainako dia andrasako ny fiverenanao. Satria tsapako fa ny zavatra rehetra dia mandalo Jesosy. Fifaliana, fahoriana, avizanana, tanjaka, hery, zava-poana zany rehetra zany. Amin'ny fotoana anankiray rehefa tena marefo zay dia mahatsapa. Tamin'ilay vavolombelona teo hoe na nianina zay tianay ny zavatra hitany masonay ohatry ny tsinitsinina satria anomboka hiatrika izay hiala amin'ilay nofinofo hita maso lalovana amin'ilay fiainana mandalo sy zava-misy fa hiatrika ny tena fiainana dia ny ionana aminao mandrakizay. Rehefa voavaly ny ao am-ponao fa ny mandrakizay ny tena fiainana fa zay mandalo sy lalovana dia nomboka renay manomboka androany fa iandro ny fiverenanao zahay ary ny fanatrehanao lanitra ho anay Jesosy. Zay toy zay niadiseto antany afapo Jesosy ianao ny rano venona ny androko rehetra iandrasako ny androko rehetra iandrasako lay andro iray iaonako Seto antany afapo oh Jesosy anao lay rano venona fanatrehanao ny lanitra ho ahy fanatrehanao no lany
androany Jesosy mingavy ianao aza vela izy teny latsaka eto avy any ambavako akoatr'izay tena teny avy aminao. Aza vela izy teny mihoatra ary aza vela izy teny latsaka. Aoka ny teny rehetra izay hozarainy eto Jesosy ho hitondra fiainana anovany ao anatinay manomboka amiko, satria mpanompo ihany natao hitondra ny hafatra ao fa tsy ilay teny velona anafaka ny olona. Ianao ny teny, ianao ny fiainana ary ianao ny laza manamasiny azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tia tanana mafy ho tompo mahazo ho toerana tompo. Alleluia. Androany maraina manokana dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tanjona faratapony ao tenin'Andriamanitra ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny ho antsika ao anaty ny hoe iray amin'Andriamanitra. Mahavariana amin'i Jesosy dia zao hoe ny asan'ny apôstôly toko voalohany fahavalo dia ozy izy Jesosy tamin'ny mpianany fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavy volombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo. Jesosy dia namepetra ny mpianany tao aloloha kely tao, tsy mahazo miala ny Jerosalema ianareo ambara-panafinanareo ery avy any amin'ny avo avy amin'ny ray. Ry havana, reo apôstôliny Kristy ireo dia efa nampiasainy tamin'ny fomba tsy takatry ny saina mialohan'ny fotoana natao amin'ny efitra ambony rihana ny angonany ny andrasan'ny teny fikasana andraisany ny hery sy ny fahafenona avy amin'ny fanamasina. Za te hanahitra anao androany fa ny fanaovana mirakla, ny fanehoam-pamantarana tsy reny ny tena antony mission na iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika. Reny ny fanampy ny anehoana fananiraka antsika Andriamanitra reo amintsika izy. Hita maso tsy natao anao, tsy porofo-pamantarana na anekenao sinonao an'Andriamanitra fa ho an'izay tsy mino mitady an'Andriamanitra mba hita azy amin'ny alalan'ny fanekenao ho fantsona sy fitaovana ampiasainy anehoany ny asany amin'ny hafa. Satria raha ny teny Jesosy hoe aza miala ao Jerosalema ambara-panafinanareo ery avy any amin'ny avo, ahatonga anareo ho vavy olombeloko manomboka eto Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny dikan'izay teny izay dia hoe io hery izay omena anareo io no ahafahanareo mijoro ho vavy olombeloko. Zany hoe tsy nisaina ho isany mahafeno mifepetra mahavavy olombelon'ny Kristy atsika, ny fananantsika fahasoavana amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Talohan'io efa nampiasaina tamin'ny fomba mahagaga amin'ny mpianatra. Fa rehefa hoe ho tonga vavolombelon'i Jesosy dia tsy maintsy mifenona hery avy any amin'ny avo izy mba ahatonga azy ho vavolombelona. Nga tsy ampy ny fanehoam-pamantarana midiky rehefa avy nampiasaina tonga dia nirahana fotsiny satria efa complet na feno mifepetra mpanehoana mahavavolombelon'i Kristy. Tsy ny fahaizantsika nitory satria efa nitory koa ny mpianatra talohan'io. Efa nirahana tsororoa izy ary nekeny ny fanahany demonia rehefa nanaiky ho iraka Jesosy. Peterane efa nampiasain'ny tompo hoe talohan'ny fotoana natao amin'ny efitra ambony rihana azy. Ohatr'izany ireo mpianatra nirahana tsororoa
samy nandeha nahita sy ny aina ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana tamin'izay endrika nanaovany tatitra hoe na ny fanahy demonia raha manaiky anay. Fosy Jesosy aza mandeha aloha ambara-pahatonga ny fotoana amenona anareo ny hery. Inona ary le fahafenony hery mahafeno ny fepetra mahavavolombelona antsika. Io no zaraiko ao anaty fiombonana latabatra ny tompo androany maraina. Inona le izy? Inona le hery? Tsy maintsy namenona ny mpianatra akoatry ny fampiasana Andriamanitra azy. Mahafeno ny fepetra mahavavolombelona fa tsy tonga dia nanirahan'Andriamanitra azy teo amin'izay sekoly nierahany tamin'i Jesosy nandritry ny 3 taona sy tapany mialohan'ny fotoana namitany Jesosy ny famonjena sy nahitany izy ireo ny fahafenon'ny fepetram-panehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahatsarany. Dia hoy Jesosy tsy mahazo miala ao Jerosalema nareo, ambara-pahamenonanareo hery avy any ambony, atonga nareo ho vavolombeloko eto Jerosalema, Anjodia, Samaria, hatrany am-paharany tany. Zaravana dia te hizarantsika fa reo tandintom-pamenona nataon'Andriamanitra amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 2 dia hanome antsika ny lesona sy ampametra-panontaniana ao anatintsika hoe efa nandalo ny fahafenony venao vao nandeha. Satria misy kipitsopitso toetra sy fanao izay tian'Andriamanitra hoesorina avotsitra anao tsara mba hahatonga anao ho vavolombelona. Ny fomba fiainana sy ny fijoroana anaka an' Jesosy ahitany hafantaratra ny fisiny amin'ny fitondratenanao, amin'ny fomba fiainanao, amin'ny fomba hitanareo Kristy aseho amin'ny alalanao ny tanjon'i Jesosy. Ary tsy ho tonga izay ao anatinao raha tsy manaiky ianao andalo ao anaty fandinitena aloha mba hanovan'Andriamanitra ny atmosfera mpiainanao ray manontolo. Asio tia-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Zany no mahatonga tehiteny sy izara amintsika androany maraina. Andriamanitra tsy mitady olona tanteraka sy mendrika ao anaty hoentina ao amin'ny efitra ambony-drihana. Tsy hoe olona tsy nanao fahadisoana tany amin'ny lasa ny tadiavin'Andriamanitra, fa olona disponible na vonona ny hibebaka, vonona ny hamotsitra, vonona ny ovo, mba hamotsitra ny mombanao ray manontolo hoe ao ambany fahafenony fanahy masina sy ny fitarihany tanteraka. Efa nizaraiko teto, samihafa ny atao hoe olona nandray an'i Jesosy fotsiny dia novay no tonga zanak'Andriamanitra. Dingana voalohany izay. Sy ny atonga anao ho lazain'Andriamanitra hoe tena zanak'Andriamanitra. Izany hoe confirmeny mazanak'Andriamanitra anao rehefa feno ny fepetra mpanekeny ao anatinao hoentiny fanahy masina sy ho tarihiny fanahy masina. Ny hoe hoentiny sy tarihiny dia misy ianao te hitondra ary misy izy te hitarika anao sy hitondra anao. Noho izany ny safidinao dia tonga eo amin'ilay dingana anankiray nampanekenao ho tarihiny sy ho fenony ary ho entiny. Izany hoe ianao mahatsapa fa misy sitrapo ao anatinao, tsy ainanao intsony fa renao fa eo amin'ny nofo le izy. Fa misy sitrapo ara-panahy manohatra anao, mitondra anao ao amin'ny volonten'Andriamanitra na sitrapon'Andriamanitra ary renao mihitsy ny hoe avy amin'Andriamanitra le izy. Zany mahatonga andreo mpanompon'Andriamanitra rehetra teo alohantsika, ny apôstôly rehetra teo alohantsika. Rehefa avy ny fenony ny fanahy masina dia misy fotoana ianao tena hoentin'Andriamanitra any amin'izay zavatra tsy tianao. Tsy tiany nofinao, tsy mampahazo ainanao. Nefa programa tian'Andriamanitra hoekenao mba hahatonga anao ho fantso-panehoana ny voninahiny. Ary ny sarotra indrindra amin'ny sekoly ny fiainana dia ny olona anankiray manan-tsafidy sy be fahalalana. Tian'Andriamanitra ho filana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny mba tsy haina araka ny fahatakarany sy ny fomba fijeriny, fa manaiky hiaina ao ambany fitarihan'Andriamanitra sy ny fomba fiasany tanteraka. Zay ny mahasoa ny teny izay miasa ao anatinao, fa tsy ny teny tianao ampiasaina ampinoana.
efa njoroko teto zany a tamin'ny fotoana sabotsy roa lasa zay. Fa androany ary havana teny amintsika. Olona manaiky ovay ny fanahy masina. Ovay ny fanahy masina. Raha ozy ianao hoe tsy mendrika dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha ozy ianao hoe mba mendrika kosa ny lasako fa mba tsaratsara kokosa raha oharina amin'ny endrim-paolina ndringana kristianina dia deraina ihany koa ny tompo. Fa tsy miankina amin'ny zavatra nentina ataonao tany amin'ny lasa io na tsy nentina ataonao tany amin'ny lasa. Fa androany maraina no atongavan'ilay teny hoe vonona fotsiny venao ny ofenony sy ho tarihany ary anaiky tena malinyantsony amin'ny fibebahana marina mba ho isan'ny olona afaky ny hiditra sy iaina ao anatin'ny tontolo pentekostal zay. Ny fanahy masina hitondrananao io any amin'ilay fanehonendrika amin'ny mahafiainam-baovao sy olom-baovao anao. Avetsika. Andriamanitra tsy mifidy ny olona miankina amin'ny hoe mety tsy tanteraka na mendrika ny lasany. Fa ianao vonona ovay ny fanahy masina sy joro an'Andriamanitra ao amin'ny efitra ambonindrina izay itokananao ka eonanao manokana aminy. Ianao manaiky ny asan'ny fanahy masina. Tsy maninona hoe izy ianao tany amin'ny lasa. Fa rehefa tena mibebaka isika dia manana rendez-vous aminao, manana fotoana voafaritra aminao Andriamanitra. Hiasa sy hampiasa ny fisianao ho anehoana ny voninahiny. Ananganana ho tsara lavitra izy, hitondra ny anjara voatendrinao amin'ny arak'izay tena ilany ianao izy. Ary ny fahamarinana tena tsara indrindra tokony ho fantatrao dia izao. Izy ihany koa dia manana an'izao etaeta ngeza be izao. Izy amin'ny maha-Andriamanitra azy dia ny hoe ianao iaina sy sitraka ny fanatreny manaiky hovainy tanteraka amin'ny sitrapony zany ny fanindrian'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra. Talohan'ny andro Pentekosta dia efa nampiasa ny mpianany Andriamanitra tamin'ny fanihom-pamantarana maro. Ary Jesosy Kristy tamin'izy teto ambonin'ny tany dia naneo endriky ny fepetra-pahafenony fanahy io tamin'ny nanekeny ho tarihany zato isan-jato nandresan'le nofo izay nyraisiny avy amin'ny Maria nakany endriky ny nofo mba ahatanteraka ny asa mesianika mahamesi mpamonjy azy. Vita ny mission-any dia tadidio rehefa vita ny mission-any Jesosy dia naseho teo amin'ny Jesosy ilay fahatsarana izay mendrika ny amin'ilay olona vaovao izay noforon'Andriamanitra iainanao ilay olom-baovao nandray azy androany. Zay no mahatonga ny toetrantsika miova mihintsana satria miady ilay olona taloha sy ilay olom-baovao. Tiaka toerana ilay olom-baovao ao amin'ny endrim-pahamasinana. Miala ilay olona taloha vetaveta fisainana. Miditra ilay olona vaovao tia fahamarinana. Miaisitra ilay olona taloha tia tena. Miditra ilay olom-baovao manana ny fitiavan'i Kristy lasa ilay olona taloha miantehitra amin'izao tontolo izao. Dia izay mahatonga ny Baiboly milaza fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa laza ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao ireo. Noho izany tsy ampy ny fanehom-pamantarana voarain'ny mpianatra tamin'izay nanondran'Andriamanitra azy anehoana ny maha-olom-baovao vavolombelon'ny Kristy azy. Matoa mbola nasain'i Jesosy mivondrona fa tsy tonga dia nirahany amenoana azy. Ery inona ary no atonga ny mpianatra tena ho tonga vavolombelona raha efa nisy ery talohany namenoana azy an'ilay ery avy any ambony any afiana azy nampiasan'Andriamanitra azy. Inona io ery io? Rehefa feno ny fanatrehan'ny fanahy masina tao amin'ny efitra ambonindriana. Ny fanahy masina dia omniscient. Zany hoe afaka eny amin'ny toerana rehetra izay misy atsika. Omniprésent azy. Ary amin'ny mahatompony fahalalana ambony indrindra ny fanahy masina. Sy dia tadidio afaka mifehy izao rehetra izao ny fanahy masina satria antom-pisiny zavatra rehetra tao amin'Andriamanitra koa izy. Rehefa ny ten'Andriamanitra misy mazava dia nentina le teny no entin'ny fanahy nampisy an'ilay vokatra mifanandrify amin'izay nilazain'Andriamanitra. Noho izany izao rehetra hitan'ny masontsika izao dia profim-panehoana ny fiasan'ny fanahy masina. Vao mihinana anana fotsiny ianao atao vary amin'ny anana dia mahatsiaro fa tsy nisy hoanan'io raha tsy ny ten'Andriamanitra hoe misy zava-maitso. Dia ny fanahy masina no nampisy ny zava-maitso. Zany hoe noentin'ny fanahy le teny amoaka vokatra mitovy amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra. Zany hoe
miasa sy miseho amin'ny toerana anankiray ny fanamasina, mameno an'izay toerana sy velarana ny entsoana azy, esany amin'ny kery ifehezany an'izay zavatra rehetra misy eo amin'ny tsindry avy aminy, zany hoe ny contrôle na atao hoe fifehezana an'le toerana, ny tsindry na atao hoe influence eo amin'le toerana, dia vokatry ny fahafenon'ny fanahy. Eno tsara. Zany no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe ny faniriany ambony indrindra dia ny amenona ny olona tao Efesosy, ny mpino tao Efesosy, ny fahafenon'ny fanamasina. Vakio any an-trano ny Efesiana 4:7, ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Naniry Paoly mambavaka ny fahafenon'ny fanamasina ho amin'ny fiangonana, satria io fahafenona io no mifeny tontolo rehetra izay misy antsika olombelona, ka ilantsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa avy ao amin'ny efitra amboniriana mpianatra avy ny fenon'Andriamanitra, dia nitondra ny atmosfera ny fahafenona, ny tontolo ny fahafenona teo amin'izay rehetra nanirahan'Andriamanitra azy. Manino ny Paoly no niteny an'io? Ohatra, rehefa eo amin'ny toerana anankiray ny fanahy masina sy ny fahafenony, dia feheziny io toeran'io sy ny zavatra rehetra mitanga eo. Raha vao ianao zany nandalo Pentecoste tao anaty fitokanana, dia zao no ataovy ao anatin'ny sainao, tsy hoe iraka hitondra ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny ianao, hitoro ny teny fahamarinana, na hivavaka ho an'ny marary ampiasa ny fanomezam-pahasoavana, fa olona anankiray afaka hitondra ny fahafenon'ny fanatrehany, ampisy fiatraikany eo amin'ny toerana izay anirahan'Andriamanitra anao naiza naiza. Misy zavatra azo ny fanahy masina iasana amin'ny alalanao, tsisy hidirany amin'ny olona izay miara-dalana aminao, fa hidiran'Andriamanitra atsehatra fotsiny amin'ny fomba tsy takatry ny saina, hifehezany an'izay atmosfera na tontolo rehetra misy eo. Enola izy tao amin'ny efitra ambonirihana, nidy ny trano tao amin'ny efitra ambonirihana nikatona, satria niafina ny Romanina ny apôstôly tao anaty fitokanana, nihiboka zany zareo. Ary rehefa nihiboka mivavaka tao ny apôstôly, tampotampoka foana teo. Ozy izy ny asan'ny apôstôly 2:1 ka hatramin'ny 2 aminaran'i Jesosy. Ary no tonga ny andro Pentecoste, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanienika ilay tranony angonany. Ary nisy lela maro mitarenafo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Inona ka ny zavatra nitranga teto? Ny zavatra nitranga teto dia nahavariana. Ny efitra nikatona, nefa nisy rivotra mifofofofo, dia nisy afo teny tapindohany zareo. Ijeran'izay fotsiny tsika. Inona ny dikan'izay? Tsy nilaina le atmosfera teo aloha, tsy le rivotra mampiaina anao eo amin'ny nofo, le rivotra ara-panahy tian'Andriamanitra ampiainana ny olony ao amin'ny efitra ambonirihana. Nisy rivotra mifofofofo tonga tampoka, tsisy varavarana ny sokatra, fa tao anatin'le trano mikatona. Tsy normaly zany. Raha mifofofofo ny rivotra tokony hisokatra ny varavarakely, fa efitrano mikatona no nitondrahan'ny fanahy masina atmosfera hafa. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Naone, ditanareo zavatra nitranga. Rehefa feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny toerana anankiray, dia fehezy ny fanahy masina ny zavatra mitranga eo. Voalohany indrindra, rehefa eo ny fanatrehany mameno ny toerana, dia tsy jerinizaniza Andriamanitra, fa zao izay niomana rehetra ka isan'ny olona tao amin'ny toerana io, dia nisitraka zavatra mitovy ny zarain'Andriamanitra tamin'ny namenony azy tsirairay avy. Tsy ny mpianatra 12 fotsiny nisy lelafy teny tapindohany, 20 ry zareo fa nanana lelafy tsirairay avy, ary nisitraka ny atmosfera vaovao izay nentin'ny fanahy masina tao. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia sady mitondra feo mampiteny, mitondra feo avy any an-danitra. Jereo fa reo fifoazam-panahy rehetra nisy hatramin'izay dia nitondra feo.
Zany mahatonga an'ireny ireny na reny tononkira vaovao na tononkira-pana reny feno fanatrehana isaky ny misy vanim-potoana amoazan'Andriamanitra ny fiangonana ka ny rano fanahiny. Lasa mamangy ao anatin'ny taranaka amin'ireny feo reny Andriamanitra. Misy foana ny omeny fanahy masina, hira mandona ny fo, mampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra. Dia io feo io, tadika io, ohatran'ny bruit le izy, feo. Amin'ny teny anglais moa izy dia hoe son na feo mihitsy ny fiantsoana azy. Zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra dia sady mitondra feo no mitondra teny. Ny feo omen'Andriamanitra dia tsy feo mahazatra eto an-tany, fa feo avy any an-danitra. Leo feo tsy vokatry ny fahaizana na fahalalana, fa avy amin'Andriamanitra mitondra ny fanatrehany. Zany hoe inspiré ny fanahy masina, na hoe omeny fanahy masina inspiration ny ao anatin'ny olona mba ahafalay fanambarana avy amin'ny teny ho tonga fiainana ao am-pony izay miaino azy. Ohatr'izao fisehoan'ilay izy, ohatr'izao fisehoan'ilay izy. Rehefa avy nifenonina ny apôstôly Paoly nandalo ny Pentecoste teo am-bavahadin'ny Damaskosy, novaina sy nampahiratana anona fiainam-baovao tao an-tranon'ny Simonina Mpandokotitra. Nivoaka avy ao le mpanenjika ny lasa apôstôly, fiovam-po no entin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Ary rehefa tanteraka aloha le fiovam-po, satria raha tsy nisy fiovam-po, tsy misy fiovam-piainana. Dia tsy tian'Andriamanitra io kristianina avy nandalo Pentecoste io, ho kristianina iaina tahaka ny Jetilisa ihany, fa ho vavolombelona aneo ilay olom-baovao atao hoe Kristy Jesosy, izay modely silama to tamin'izay natsangana tamin'ny maty olovainy izay ho atsangana amin'ny fiverenany. Somareteka amin'Andriamanitra. Eno ilay izy fiovampo. Tao anatin'ny fiovampon'ny Paoly dia nanomboka nahatsapy io Paoly io hoe tsy iso no velona fa Kristy mivelona ao anatiny. Rehefa izay ny valiteny farany amin'ny fahatsapana ao anatin'ny Paoly dia nanomboka hita teo amin'ny fiainan'ny Paoly ny fahaveloman'ny Kristy vakina tamin'ny alalan'ny fisiny. Tsy mahagaga raha tonga tao amin'ny fonjy izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 20 ny 520 ka hatrany 720. Nao nefa kitsika kely ny asan'ny apôstôly toko faha 20, ny asan'ny apôstôly toko faha 20, ny 520 ka hatramin'ny 570. Ary no mamantona alina dia nivavaka sy nira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary ny haino azy mifatotra, ary ny orohoro-tany, ary nisy orohoro-tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina. Dia nivoha ny varavarana tamin'izay ny varavarana rehetra dia nivoha avokoa, ary nivoha avokoa ihany koa ny fatoran'ny ny fatotra rehetra. Dia nahatsiaro ny mpianatra tranomaizina ka nahita ny varavarana tranomaizina mivoha dia nanatsoaka ny sapany izy ka saika hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka manao hoe aza hamono tena fahato ihany izay rehetra. Inareo ilay zavatra nisy, zao ilay zavatra nisy. Zareo no nideran'Andriamanitra, ary rehefa niaino azy mifatotra. Zany hoe izay voafatotra rehetra tao niaino, fa tsy hoe mipartisipe ny hira na nandray anjara ny hira. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Zao olona roa ny feno ny fanatrehan'Andriamanitra, olona roa no nitondra n'ilay atmosfera tao an-tranomaizina, fa gadra tsy nanam-po tafavoaka ao anaty fatorana, niara tafavoaka tamin'izy roa lahy mba hafanta dia anova ny atmosfera amin'ny manodidina anao.
fanatrehanao. Rehefa eo amin'ny fanatrehany, sokatra daholo ny varavarana rehetra. Taitra ilay voafonja, ny vakony azy. Le mpitazona lakile ny eritreritro hoe fanateliko ilay izy mba ho mandrakizay nareo. Dia izy fanatenana izy fanarary kibo. Satria le lakile tokony hamahana an'ilay varavarana, nateliny eo akibony daholo sady ny ambozona ny sasany izay tsy voateliny. Rehefa hiditra Andriamanitra, hitondra ny atmosferany, dia mifanantenana amin'ny lalana misokatra sy midy ampiasana fanalahidy mihitsiny no apitsiko Andriamanitra amin'ny fahasoavany. Satria rehefa hanokatra anao izy, tsy napetrany eny an-tanany izay nampikatona amin'ny fiainanao akory ny aveniranao ray amanontolo. Fa ny fanatrehany mitondra lalana misokatra, mitondra délivrance matanjaka, mitondra Halleluja! Halleluja! Io lalana io vitan'Andriamanitra io. Io lalana io vitan'Andriamanitra io. Io lalana io vitan'Andriamanitra io satria Jesosy Kristy lalana fiainana famarinana. Halleluja! Nanantona le mpitazona le lavara. Azafady. Aiza misy antsy. Izy le ranabavy teto, izy no maty fa tsy ianao. Izy no maty fa tsy ianao, le devolo no maty fa tsy ianao, fa ianao délivrena. Dia eritrereto tsara, ny olona tokony hitsoaka indray no nampitandrina. Aza mamono tena aloha. Satria olona tsy mifantoka amin'ny bénédiction matérielle, fa olona manana vesatry ny mandrakizay ao anatin'ny fony. Farazany Paul ny filazantsarany hoe ho tahiny ianao, anambe ianao eto. Tsy nanana an'izany attitude zany, fa nitereny fivoahany tao am-ponja. Zara raha misokatra amin'ny varavarana dia lasampa. Zany hoe mahatsara ny fampianarany. Zany mahatsara ny fampianarana. Fampianaran'ny Paul mampitodika amin'ny mandrakizay. Fampianaran'ny Paul mampiorina anao amin'ny mandrakizay. Tsy mamela anao hifantoka amin'ny tany ka tonga anao anao hoe inona no haniko, inona no sitoko, anahoana aiza ry Andriamanitra fa naniko lotiko raha tsisy. Vonjeo, ina to? Olona tokony hitsoaka. Aza mamono tena aloha. Ato daholo izay rehetra. Dia mahagaga nanapa-takaran'ny Paul nefa tsy mifampiantso ry zareo hoe aza misy mihetsika. Rehefa eo mifanatrehan'Andriamanitra ka eo ny atmosferany en contrôle hitanao amin'izay ny fifehezany eo amin'ilay toerana. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ny contrôle fifehezana, ny influence fanindrina, fanindrina n'ilay toerana eo ambany fifehezany daholo. Inona mampatahotra anao amin'izay topatopan'onjan-dranomasina any? Fa Andriamanitra tsy niteny anao ry Petera hoe matahorana io, fa ozy izy mivoatao fa izay nampianarako anao ho atsahatra satria natahoranao tany amin'ny lasa no andehandehananao miaraka amiko. Zany ny tena ao anaty ho foko ho anao. Tsy ianao matahotra na mora mitsatsaka na mora mikiraika na mora mitolefika, fa ianao mahita eny ambony rano. Yes, halleluja. Lotoizana ve? Voapoint anankiray izay misy point anankiefatra. Andahoary moa. Samy maharitra hatramin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Miova ny atmosfera tao. Satria ny fanatrehan'ny fanamasina dia atmosphérique et climatique. Fanatrehan'ny fanamasina dia sady atmosférika no climatique, zany hoe mamaritra ny toety ny andro isehony tsy atongavany no mitondra tontolo afo no izay nahazatra anao hatramin'izay. Tsy le teo aloha fa vaovao le izy. Ka ianao zany raha maniaina amin'le principe teo aloha eo amin'ny nofo dia izay tsy mampahomby anao nefa zanak'Andriamanitra ianao. Jesosy rehefa tao ny fanamasina dia jereo fa izy dia tsy niaina mitovy amin'ny olombelona rehetra.
tsy le karazan'olona maniry be an'izao tontolo zao reny, tsy le karazan'olona be fanahina amin'ny zavatra rehetra, zany hoe libre izy. Zay le endriky ny fahafenon'ny fanahy tao aminy. Efa tao amin'ny fanahy masina toy sisy ny tenin'Andriamanitra, nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Dia saino, trano midiny lasa feno rivotra mifofofo tao anaty efitra nisy ny mpianatra. Nahoana? Midika io fa ilay atmosfera nisy tao dia tsy ilay mahazatra toy ny rivotra mitsoka eny ivelany, fa atmosfera vaovao mihitsy niditra teo amin'ny fiainan'ny mpianatra sy ny tantarany. Rehefa tena mangeta etsika ny aina ny sitrapon'Andriamanitra, eo ampiraisana amin'Andriamanitra, dia manomboka hitondra ny atmosfera ny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra sy eo amin'izay tontolo misy anao araka ilay fanazavako teo. Ka naiza nisy atsika dia misy ny atmosfera ao an-trano, misy ny atmosferany ny eo amin'ny toeram-piasana, rehefa misy ny atmosfera ny eo amin'ny ankonana, dia misy ny atmosfera amin'ny fanamasina koa na ny amponja azy. Io tsy miankina amin'ny toerana, fa miankina amin'ny olona. Zay no mahatonga antsika tsy mivavaka mba hanova ny atmosfera ny tontolo, fa mpitondra ny atmosfera ny ao anaty firaisana sy fiombonana aminy. Ny mpianatra rehefa nomena ny fanamasina dia niova ny fiteniny, lasa nanana fiteny hafa, teny tsy azon'ny olona hafa firenena fa zay mitovy aminy ihany. Zany hoe nomena ny zaraina be dia be le teny, ary fantatry ny olona hafa firenena ilay izy arak'izay ho présente eo. Ka ny fanamasina tsy hoe manome teny tsy fantatra fotsiny, fa ny fahasoavana ao amin'ny fanahy dia nomen'Andriamanitra teny pahendrena ry zareo anambarana amin'ny fiteny maro amin'ny firenena maro, ary ny tanjon'ilay fanomezana dia amerina ny fon'ny olona rehetra amin'Andriamanitra. Manome tolotsaina ho an'izay very hevitra amin'ny fiasan'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny feny zavatra rehetra koa ny fanamasina. Amin'ny liko toko 7:20, rehefa very hevitra ny mpianatra teny amin'ny lalan'ny Amosy, izy roa lahy, dia nitantara Jesosy ny momba azy manomboka tany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny John. Izay teny rehetra momba azy tao amin'ny Pentateuque an'i Mosesy, izay nanondro ny aliko ny fahatongavany, dia nizaray ny teny an-dalana. Dia hozy izy zareo nangorangoraka be mihitsy ny fotsika teo am-piaino anazy. Zany hoe ny vavan'i Jesosy dia nisokafany fanamasina, hiteny amin'ilay fiteny amangina ny fony. Zany hoe fiantraikany fanomezana dia nova fo izay miaino azy. Ahoana moa ny anazavantsika an'izany? Olona tsy nianatra teny pirenena hafa nampitenen'ny fanamasina teny tsy hainy fa fantatry izay miaino azy. Mino fa Andriamanitra manomboka anomentsika fanomezana hiteny amin'ny fiteny maro ihany koa. Ary za tena mino fa fiteny pirenena maro manomboka androany, manomboka apetraka Andriamanitra eny am-bavanao amin'izay rehefa andeha hitory ny filazantsaran'i Jesosy ianao. Amen. Be dia be zao ny olona manomboka androany rehefa ho feno ny atmosfera amin'ny Pentecoste io, dia ahitany allemand, espagnol, arabo, anglais, coréenne, sinoa. Alléluia. Vao manomboka misokatra zareo hébreu. Alléluia. Zany fanomezana zany dia omen'Andriamanitra ho amin'ny tanjona tsy sehoana hoe manam-pahaizana be izy. Raha mbola ianao no hita dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy omena le izy, fa petera-panjono no hita nomena an'le teny. Dia variana ny olona fa mba ahoana koa ny aizany io an'izany. Dia hozy izy izay nieny hoe tena velona Andriamanitra ary ho antsika izany teny izany. Amen. Mba hisandraha tamin'ny voninahiny dia nataon'Andriamanitra izany. Tao amin'ny hevitra ambony rihana io ihany koa, ny zavatra tokony ho fantatsika dia ity. Misy miaino ve o? Ao ve izay miaino? Zao ny zavatra mitranga amin'ny hevitra ambony rihana io. Tenin'Andriamanitra dia maneho ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 fa naniraka amin'ny mpianatra hitokana mihitsy Jesosy eo amin'ny hevitra. Dia ny zavatra nitranga tao rehefa feno mpianatra dia nietsehan'Andriamanitra na ny zavatra zany aktive. Inona ilay zavatra nietsehan'Andriamanitra? Leo fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra. Tao ny apôstôly nandray fahasoavana avy amin'ny fanamasina. Tamin'ny fahafenon'ny fanahy nanomezan'Andriamanitra fanomezana samihafa mampiavaka azy ireo tsirairay avy. Tezara aminao fa mety mandalo sy miara-dalana amin'ny hevitra ambony rihana io ny mpianatra tsirairay avy, ny fiangonana anankiray, ny hainteny mitovy, finoana ray an' Jesosy ninotsika fa mitondra fahasoavana mitovy amin'izay fanomezana tokony isehoan'ilay fanomezana mitovy avy amin'ny fanahytsika rehetra, fa misy mampiavaka antsika, tsy itovizantsika. Tamin'ny Pentecoste ny rehetra
dia samy nandray fahafenona avy amin'Andriamanitra tsirairay avy fa ny fanomezan'Andriamanitra ny nampiavaka azy ireo samy nandray hafa teny pirenena hafa daholo fa saingy niavaka tamin'ny fahasoavana tao anatiny. Ireo fanomezam-pahasoavana dia tsy mitovy avy ny teo am-pianatra. Rehefa fantatrao zay nomen'Andriamanitra anao dia hitsahatra ianao na iza misy ianao. Satria io le mampiavaka sy ilany ianao anehoana ny voninahiny amin'ny hafa zay anantona anao satria tsy fanomezana ho anao le izy fa fanomezana ho an'ny hafa fa ianao no ampiasainy. Ao ve? Eo amin'ny fandraisana avy amin'Andriamanitra dia samy no fenony rehetra. Fa rehefa piasa antsika tsirairay avy Andriamanitra dia eo amin'izao no mampiavaka antsika. Raha mijery izao tsika vao vita ny fahafenona tao amin'ny efitra ambony rihana amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia niatika malemy hatrany am-boka teo mivavadiny tsara endrika John mpanao batisa sy Petera. Rehefa niresaky Petera ny amin'ilay malemy ho atsangany dia John nataony amin'ny asan'ny apôstôly toko 3:9. Ozy izy Petera, mijery anay. Izy John no jerena. Mijery anay ozy izy. Dia nasay nijery le malemy dia nijery le malemy ohatr'izao. Dia rehefa tena hanao ny asany amin'izay izy dia ozy izy, zay ananako no omeko anao, tsy tafiditra intsony John. Raha John zany le olona mora mananina amin'ny foko rehefa hijery dia tsika mitsamma dia rehefa nangana dia toarery. Atsangany ny tanan'izay. Ohatrany hoe olona tsy mahatsiaro tena hoe voailika izy satria nandalo efitra ambony rihana. Ny efitra ambony rihana zany dia fanamboarana ny toe-po tsy hevitra ny tenanao fa natateraka izay asain'Andriamanitra ataonao. Raha zany ny ao am-ponao dia nandalo efitra ambony rihana ianao. Fa nahavariana John tsy tezitra fa vao nanomboka ny teny Petera hoe zay ananako no omeko anao dia miala izy zany fa tsy manana. Dia hafa mafy an'Andriamanitra. Satria tsy amin'ny fotoana tian'Andriamanitra ampiasana azy fa ampiasana ny Petera. Jereo izy, zay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy avy an'ny Nazareta sady niraisy ny tanan'ilay malemy mitsangatsangana dia mandehana. Dia nitsangatsangana dia niorakoraka ny olona. Tsy no zahay ozy izy Petera nandalo efitra ambony rihana io. No fanony ny anaran'i Jesosy avy an'ny Nazareta zay lavinareo no mahatonga an'izao vokatra izao. Navery ny Petera ny an'i Jesosy ny voninahitra fa no nieriny ny anarany navitana nampandehandeha an'ilay malemy teo vavahadiny tsara endrika. Raha miteny izany Petera dia tsy izany no midika fa nanilika ny John izy fa fotsiny hoe te ilaza izy fa tamin'ny Pentekosta dia nanana izay nomen'Andriamanitra azy izy. Za Petera dia malala sy tonga saina ny zavatra voaraiko tao amin'ny efitra ambony rihana ka nomeny Jesosy ahy. Tonga saina ra-potoana fotsiny Petera ny zavatra nomen'Andriamanitra azy. Dia ozy izy, zay ananako no omeko anao. Mitsangana dia mandehana. Te hiteny Petera hoe manana ny sarobidy lavitra noho izay ilainao sy mahavoafetranao aho. Efa andro be dia be anao nitady izay nitadiavinao. Fa raha le nitadiavinao no nomeko anao dia mbola hoety foana ianao. Fa sofa tapaka andro any tsy afaka nanome izay nitadiavinao mba afahako manome anao ao anaty fahatapahako amin'izay zavatra ilainao, le zavatra tsy tapaka fa atao anatiko mandrakariva sy voaraiko azoko omenanao mihoatra noho izay tadiavinao. Raha le vola nomenao iny dia rapitso ianao mbola hoe meo. Fa raha le omeko anao no omeko anao tsy veriny eto intsony ianao fa sofa tapaka Jesosy malalo. Indraindray ny fiankinana amin'ny vola mahatonga anao tsy mahita ny fivoahan'ilay fahasoavana ao anatinao. Satria ny fiainanao mihitsy no mody hoe miankina amin'ny Jesosy fa nefa ianao miankina amin'ny sosy. Nandeha Petera sy John. Iny Petera sy John nandalo. Meo hoe vola fotsy meo volamena. Olo ty John. John. So dia misy ihany. Ay, aty koa tsisy. Dia ahoana zany? Bon.
Jesosy io zany ny filazantsara fa mivoaka ozy Petera. Andao fa manan-javatra omenanao zay. Zay ilainao tsy manana vola fotsy zay, tsy manana vola mena zay. Le angatahanao tsy misy, fa misy mihoatra aloha le angatahanao. Aty anatinay. Mety tsy fantatrao le satria mifantoka any amin'ilay tsy tena tokony ilainao ianao. Fa zay mahalala. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Jere anay osisy Paul, osisy Petera. Zay ananako am'izay no omeko anao. Tsy votsitra le ananany ary tsy tonga sainy am'izay ananany izy. Raha mbola nisy zavatra hafa nibahana sy nifantohany tao am-pony. Androany, ny toe-tsain'le malemy lasa ny anatin'ny matanjaka be dia be. Le malemy ny abandonne dia natsangany Jesosy tamin'ny alalan'i Petera, fa be da be ny malemy aranofo amina toetra ao anaty. Tavela amin'ny fiankinana sy manota no ny amin'ny vola. Aza jerijerena eto e. Tena anao jerena. Sy tehaka ho an'i Jesosy foy. Tonga dia reo dia hita misy reo tonga dia mitodika be dia aty daholo. Toy izay rehefa avy eo, mba atao votrozomo. Sarika ny masonao omponao ako. Zay no mahatonga amin'ny fahasoavana kofona. Satria ny concentration anao sy ny fifantohanao dia sy toerana. Mijery zava-misy loatra ianao dia tsy mahita an'ilay vérité na ilay fahamarinana. Tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainanao. Manomboka androany. Arakaraky ny tombon'ny fiainanao ny atsapahanao, ny filanao an'Andriamanitra no ny filanao ny zavatra matery anao io. Ary ny olona rehefa dépassé, rehefa mihoatra n'io amin'izay ny fifantohany, dia tsoron-java-tsotsony izy. Satria tsy zavatra, ny hoe tsoron-java-tsotsy hoe mitobaka be zany. Esorina anatin'ny saina koa hoe mitobaka be ny atao olona tsoron-java-tso. Ny tsoron-java-tso tsy voaterana ny zavatra mitobaka be, fa tsy zavatra ilaina ataon'i Jesosy tonga ara-potoana foana. Zany ny atao hoe tsoron-java-tso. Satria hita n'Andriamanitra fa tsy voageja eo fonao. Tsy apetraka ao mihitsy hoe rehefa mitobaka betsaka manambe vao tena aleloia satria ianao te hanisa. Andriamanitra tsy miankina amin'isanao ny hitahiny ianao, fa Samson narery dia ampy amin'ny firenen'ny Filistina. Ohatra zany no fijeriny. Ary zany natezitra azy rehefa mba tete anisa miaramila ny Davida nomeny Satana hevitra toy ny hoe tsy ampy le Andriamanitra izay nomba azy hatramin'izay. Aza vela ho moyen na fitaovana no mampiratra ny masonao. Izay ananany hafa afaka anananao rehefa hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tsy miankina amin'izay ananany hafa no tonga anao anana an'ilay izy. Fa rehefa mahita fitianao ka tanteraka izay ilainao ara-potoana dia misaoran'Andriamanitra fa ny tenin'i Jesosy koa anio omeo anay io ny anina sahaza ho anay fa tsy omeo papany izay mba hitehirizanay an'izany. Raha mizara ho an'ny hafa ny ao am-ponao, voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa raha mihevitra ny tenanao, ialao fa tsy mankany an-danitra ianao. Masika. Fahamarinana zany. Ty resaky ty mantsy tsy azo safosafoana. Dia zao ny zavatra nitranga. Toizana sa tsy toizana? Tsy nanilika mihitsy Petera, fa zao ny zavatra mitranga. Raha omeko anao izay ilainao, dia hitady afoana ianao. Zay mahatonga anay tsy tonga dia mamaly izay ilainao. Zay tsy ny rahan'i Jesosy amaly izay ilainao. Hoe tonga eto ianao mba te hanan-karena dia iova ny torotenin'ny pasteur Rodolphe fa amin'ny herinandro miliardera. Tononoko ireo olona misy miliardera makary mananona anao idera ny janakao lasa miliny anankiray idera dia hiary ny fahatelo. Tsy hitanao aty zany. Tsy zany nandrahanahako. Amen. Tsy le amaly ohatran'le mpangataka hoe vola ny ilainy. Fa zao manan-javatra zahay nandrahana anay izay tsy maintsy torianay, ambaranay, zaranay aminao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Ny ilain'le malemy tsy hoe vola hoaniny dia angataka izy rapitso, fa fahalemela mila anangana anazy mba tonga azy atanjaka, tsy atonga azy ho mpangataka intsony. Evero, saino, eritrereto zany fahamarinana zany.
Alléluia. Raha tianao hifantoko aminao ny olona, torio izay ilainy. Raha tianao hifantoko aminao ny olona, dia ampanantenao izay ilaina izy. Dia torio fa Andriamanitra mavita mamaly izay ilainy. Fa hitady ianao izy satria ilay mpampianatra sandoka. Fa rehefa mangididiny io sofina ny olona ka tsy tia mihaino teny mpahamarinana, le teny tsy tiany dia mpampianatra ny tadiaviny satria ao amin'ny mpampianatra no mitoetra ny saina may, misarika ny sainy izay miaino. Fe sara ny filany mba hivory hiaino ny fampianarany ampanantenany zao tontolo zao hoe foravo ty. Fa za milaza aminao, Petera sy Jaona avy any amin'ny efitra ambony rihana tsy nitory amaly ny filan'ilay malemy hoe andao vorina mpiangona fa misy manambe ao anatinatiny eo afaka anomenao. Fa ozy izy tsy zay tsy tany amin'ny hafa ianao no nangataka fa ty aminay, dia zay anananay ny tena ilainao fa tsy zay tadiavinao. Ka tsika tsy natsoina hitory zay zavatra tadiavin'ny olona, fa natsontsika hitory zay sain'Andriamanitra toritsika. Ny famonjena, hibebanao marina, iombonanao amin'Andriamanitra ary ahatonga ny anaran'i Jesosy izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Tsy misy tehaka mba azo mena ny tompo hoe amin'izany. Amen. Verina kely indray aho tamin'ilay fotoana nitenena amin'ny Petera hoe taizy Jaona. Ozy Jaona hoe tsika rehetra dia samy tao amin'ny efitra ambony rihana daholo, mivavaka tsika fa tsy voatery hitovy fahasoavantsika. Rehefa nampiasain'i Petera aloha dia nitazany Jaona. Tsy hoe miaina akory izy na midika zany fa zéro izy. Mila mahazaka ianao ny fampiasan'Andriamanitra ny hafa. Zany tepony olona tao amin'ny efitra ambony rihana. Tsy naharenesana teny Jaona fa nangina izy, fa tsy hoe niemotra izy. Tsy misy miaina ny demande d'explication na ny fangataham-panazavana rehefa feno ny fitodianao amin'ny tenanao, rehefa avy tao amin'ny efitra ambony rihana ianao. Ny efitra ambony rihana fanamasina mitarika anao, mamboatra anao, fa tsy vesatry ny nofo mitondra anao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy nahitana teny Jaona, tsy niala amin'ny Petera izy, fa nangina izy, navelany Andriamanitra ampiasa amin'ny Petera avy ao amin'ny efitra ambony rihana. Tsy niezaka mpitany fahasoavana izy amin'izay nomena ny hafa. Tsy hoe miaina akory izy na midika fa zéro izy. Zao anefa raha tonga ny fotoana mba hita koa ny tsy nateo amin'ny Petera rehefa nampahitany Jaona ny Apokalipsy Jesosy. Tsy misy tamin'ny mpianatra nampahitana zava-miafina, tsy misy tery tahaka ny Jaona. Tsy tao Petera tamin'ny Apokalipsy. Ny antony, ny fahasoavana manao fahagagana nomena amin'ny Petera, fa ny révélation apokaliptika nomena amin'ny Jaona. Rehefa iantso Jesosy hoe mekaratsy Petera ny natsony fa Jaona. Ka io rehefa tonga eo amin'ilay ampiasana anao, miavaka ianao fa aza taitra, fa rehefa tonga eo amin'ilay mba ampiasana kosa mba mitazana ianao. Nandalo efitra ambony rihana zany. Fa raha ny olona tsy nandalo efitra ambony rihana dia lany andro mifampialina, mifampanenjika, mifampiteny ratsy. Fa zao aloha aza raisina ho fitsarana zay fantsiana, tsisy idirako iny. Aza mandefa SMS ty amiko ty aza mitsara anay zany. Zanga miresaka aminao zao mahafantatra ny fiarahamoninareo any. Raisy fotsiny le teny, fa matoa mandondona le teny, misy correction tokony hijoronao rahalahy. Arao le teny, arao le teny. Ny tenin'Andriamanitra tsisy idiran'ny olona ampiasain'Andriamanitra fa vérité. Mahazaka fahamarinana. Misy zavatra indraindray tianao hanerena ny mpitory hiala amin'ny lalan'ny fahamarinana, fa ihany ny anganongano zay torianao, zay asain'i Jesosy toriana aza vily ny filazantsara. Ty resaka ty ne resaka ho any amin'ny Jesosy, resaka iandry ny fiverenan'i Jesosy. Raha diso ny fampianarana, diso ny finoana, diso ny teny toriana, diso lanitra koa ny olona. Kitsy ananako zao bavy sendra davy ray aman-dreny. Amen.
tsisy anada tsisy anabavy tsisy sobavy tsisy fianaka fa zao Jesosy ny hitako raha Jesosy ny hitako lanitra ny tanjona torinao miaraka sika rahalahy miaraka sika tena mampiavana atsika za tsy miteny aza mandefa SMS alefasana misy tsy azo valiko eto ihany le izy amen aloha tena tonga dia ampamoko ohatr'izay nitondrana lisy marina sa tsy marina resy lahatra ianao dia mitiafa ho an'ny tompo ary amen mila mandalo efitra ambony-driana kely aloha maninona hoe amen hozy izy John any amin'ny fahagagana hity Petera fany amin'ny révélation apocalyptique fanehoana ny apocalypsie tsy hity Petera ka misy fotoana hity John tsy hity Petera misy fotoana hity Petera tsy hity John io tsy miankina amin'ny John sy Petera fa raha voatsay dia mivadika eo rera satria fampitazany John sy Petera fa ny efitra ambony rihana ny fiainanao zay sy ny fitondranao zay fahasoavana nomen'Andriamanitra anao mahatonga sainanao fanomezam-pahasoavana ampiasan'Andriamanitra anao ho an'ny hafa tsy ho an'ny John anie ilay zavatra napahitana azy zavatra ho avy ho soanao tsy tao Petera tamin'ny apocalypsie ny antony ny fahasoavana manao fahagagana nomena azy fa ny révélation apocalyptique nomenan'ny John io le fanambarany ny andro farany tsy nandrain'izany Petera John nomen'Andriamanitra fahitana ahita zanak'ondry voromahery olona efatra amin'ny roapolo tsy hitan'ny Petera daholo zany seza fiandrianana liona zanak'ondry rano velona nampahitana ny Jezebela ny afatra ny fiangonana fito tany Azia bazonao ve zany manazava izy ny ady ny Armagedona ny fidinan'ny anjely ny zava-miafy ny andro farany fiverenan'i Jesosy ny antikristy fataizy Petera tao amin'ny efitra ambony-driana misy olona hafa koa tia kompoay anankiray fa efatra 20 ny isan'ny tao fa mahagaga vitsivitsy ihany no voalaza fa nampiasaina tetỳ aloha ny voasoratra tao amin'ny soratra masina misy olona hafa tao tsy voalaza tao amin'ny asan'ny apôstôly avokoa izy 20 hoe zao no nataon'ilay mpianatra 20 niaraka taony nandray afo samy nizara daholo izy 20 nahazo afo tsirairay samy nandray afo daholo zany hoe olona mirehitra be daholo zany izy 20 reo niteniteny pirenena daholo izy rehetrarehetra rehefa nampiasaina tamin'ny indray mandeha iny nandray mifanahy masina niositry ny fanahy masina fa tsy hoe aiza ry zareo taorinana iny to Petera ihany nihita teo dia ny mpianatra sasatsasany ony za te zara aminao fa tao reo olona reo nivavaka na mitondra n'le afo voarainy ho any amin'ny intercession na fanelanelanam-bavaka matanjaka ny ray foro zareo niombona tamin'ny mpianatra nisy ny rahana hitondra micro fa nisy manosika apetaka prise nandoalika ny forotrareo mba ahombo ny croisade na resa fitoriana taondry Petera nentinanao fifadikanina miafina ny sasany ary io manompo miafin'io fa tsy hita io no mandray valony mihoatra no milelalela mandray voninahitra fa etsy amin'ny devant dia ampaheren'izay rehetra miteny fa inona ihany ny ataoko pastor ampiasao io fo io raha mirehitra ny ao anaty an-tana mivavaka ho anay tsy maretiaka ho an'Andriamanitra ary zao le izy le manompo miafina tsisy nahita ny zavatra nataony fa hitan'Andriamanitra ary ianao le tsy manao zay alalan'ny olona ny zavatra ataonao io mihitsy ny mahatonga an'Andriamanitra mamaly anao any amin'ny mangingina raha tafika zany ny fanompona anankiray dia anao le kartosy ny lanitra ireny réserve ansehan'Andriamanitra n'izay balle perdue azonareo ve zany Eli ny laza Eli mo star Eli mpaminany tamin'ny vanim-potoanany zao nataon'ny mpaminany Eli ozy izy zarery sisa ny mpaminany Jehova tsisy tsono zasy za dia za sisa ozy izy amin'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra Elijah mahita 7,000 latsy ny ankohaka tamin'ny
bala mandoalika any amin'ny mangingina mba mpahomby an'io ministera anao androany io. Reny no mivaliko na tonga anao nahita afilatsaka. Ka tandremo rehefa mba manomboka miavaka ny fampiasan'Andriamanitra anao, dia eo anao no miseho eo hoe tsy misy afa-tsy zarery angamba sisa mety misy 7,000 any a. Ny fisehonao ianao rery, fa ny 7,000 ao an-damosonao mandray anjara mandray valipiti mihoatra no ny fahitananao eny aloha mbola mihoatra lavitra noho izay hitanao no hitany mason'Andriamanitra sy tia tanana ho azy. Za nefa nametra-panontena tamin'Andriamanitra, aizy ireo 7,000 ireo dia mba mionarina telo aho, fa tsy nety nyteny izy satria tsy doroako zany koa, fa mba tia lala fotsiny aho. Taizy ireo ny naminany ny asa fanimpony teo amin'ny Israely, niara-niasa tamin'Andriamanitra ireo matoa ny meny afo mitovy ohatran'ilay 20 teo amin'ny efitra ambony rihana. Teteny aminao hoe misy ireo, fa ireo le héros ao amin'ny mangingina mety tsy mandray lazy hita maso ireo olon-dreo, mety tsy nitantaraina ny tantarany, fa ao amin'ny mandrakizay ny rendez-vous valipitiny mihoatra noho izay nasehon'Andriamanitra sy nampiasainy efa nandray ny ampahany tamin'ny valipitiany no ny laza izay noraisiny avy eny am-bavan'ny olona. Mety andray koronina tsara lavitra noho isika ireny satria niasa tao amin'ny mangingina ho an'Andriamanitra ny asa fanimpony. Mety narovan'Andriamanitra ianao no ny vavaka nataony, mety tsy fantatra eo akory fa fivavaka ireny 7,000 tsy hita ireny na le 20 ataoko hoe 100 fa ny 20 zany mba mety nyseho. Mety mivavaka isan'andro anao izy ho amin'ny fombiazany teny sy ny mission. Tena misy ireo héros dans l'ombre, misy ireo olon-dreo olona miafina ao anatin'ny ohatrin'ny aloko zany fa mivavaka ao anao. Ireo olon-dreo tsy teo amin'ny tantarany asan'ny apôstôly fa tena nisy fiatraikany sy naomby teo mangingina izay nisy azy sy ny foretany nefa nandray afo avy amin'Andriamanitra. Sainy hoe miasa izy ireny mba ahomby so ampiasaina ry Petera. Tsarovy fa tsy isika rehetra no eo anoloan'ny kamera, fa misy nataon'Andriamanitra eo anoloan'ny kamera, fa misy any ambadiky ny kamera fakasitrahana mihoatra noho izy eo anoloan'ny kamera. Fa aza lotona le izy amin'ny hoe ozy izy bitsibitsika ny devola, anao nga hita zany asendrodolo fa mivavaka ho azy ianao, azonao dia noho zany natony fina Seigneur mivavaka ho an'le rangahy indray. Tsy fri ianao any anatin'ny finoa, tsy malalaka nefa tsy fantatrao fa tsy asako le izy fa asan'Andriamanitra le izy. Tsika dia ho jeren'Andriamanitra sy tarafiny amin'ny ao am-potsika. Ao am-potsika, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany zao ny zavatra hitako anisan'ny mpianatra tao. Asan'ny apôstôly toko voalohany 7:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, amin'ny efitra ambony: Petera, Jona, Jakoba, André, Filipo, Tomasy, Bartolomeo, Matio, Jakoba zanaky Alfeo, Simona Zelota, Jodasy zanaky Jakoba. Misy olona zao voalaza hoe tao, fa ta izy André nanao fahagagana. Ary tao amin'ny asan'ny apôstôly Tomasy, Bartelemy na Matio koa azo ohatry nanoratra fotsiny fa tsy fantatra hoe inona ny tena nataony. Simona Zelota meo kely toko sy andininy hoe inona ny nataony. Ary raha voatanisy ireo dia nandray afo sy ositra tao amin'ny efitra ambony rihana daholo fa tsy hita, fa nialoko atao amin'ny tsy nisy nahita no manosika ny fanjakan'Andriamanitra hiavaka ho an'ireo izay hita maso sy miseho ampiasain'Andriamanitra mitoroteny. Miara-miazitsika ho amin'ny fanjakany fa aza vela votsy tamin'ny andry an'izay zavatra tiana ho hita amin'ny fanompona tiana ho isafidianana ianao, fa avelao Andriamanitra hitanao amin'ny lohalika amin'ny forotra amin'ny antom-pisiny ilany ianao, fa mety hiota ny fakasitrahany ianao no ny fakasitrahany an'izay manaiky ampiasainy mba ho hita hitondra ny teniny. Marety ao an'Andriamanitra. Ianao ve mieritreritra hoe tonga foana tao le 3,000 reny? Hamatoa tonga le 3,000 reo no mivavaka tao ambadika tao ikasen'Andriamanitra amin'ny fonony ireny. Manomboka androany
atsangano hoe ny tanan'izay te hiasa mangingina mba hitondra mibavaka ny mpanompon'Andriamanitra ny fanimpony. Mety tsy manana ndraikitra maso ianao fa intercesseur faran'izay matanjaka ao miafina ao mifantsakany. Atsangano hoe ny tanan'izay vonona ny anatanteraka an'izany mpanompon'Andriamanitra daholo ireo tanana mitsangan'ireo asio tanana mafy an'i Jesosy. Antso ny mpanompo ao amin'ny tsy misy mahita. Antso ny manompo ao amin'ny tsisy mahita. Anisan'ny antson'Andriamanitra manompo ao amin'ny tsisy mahita. Ho an'ireo izay nirahana mba ho hita maso ampahombo ny fanompona. Ary tiako fantatrao fa betsaka ny olona ny natsoin'Andriamanitra ho ero miafina. Fenositra ry zareo. Mitondra afo mihoatra noho ianao ry zareo. Ho mifanamasina. Fa tsy ity izy anefa fa miafina ao ambadiky ny hafa mandrakariva. Ao amin'ny efitra ambondriana dia nanomana olon'Andriamanitra ho solon'izay niala andaharana. Izany no antony fanjakan'Andriamanitra tokony hevitena ho tsy ilaintsika, ho tsy ilaina rehefa ampiasain'Andriamanitra nefa ilainy. Raha mievitra ianao fa tsy ilaina dia hozy izy Andriamanitra hoe zaho mila anao. Meny fanomezam-pahasoavana ianao, meny zavatra be dia be ianao. Fa raha vao manamaivana ianao ny fanomponao ka manao ohatra ny Jodasy dia mitady olona Andriamanitra ho solonao. Nefa ny fanompona tsy tokony hisy fanoloana, fa ny fanompona fanohizana. Zavatra mitohy satria ratsa-batany Kristy. Fa Jodasy niala tao anatiny mampianatra azy dia lasa ny soloan'Andriamanitra izy. Zay mahatonga ilay hoe nisy seza 12 napahitana ny Jaona fa tsy Jodasy tsony teo amin'ilay anankiray. Mila mibebaka Jodasy fa mafy izy dia jereo. Fa ny farana tamin'ny famonotena nanantso tena ny farany kanefa isan'izay natsoin'Andriamanitra apôstôly izy. Tao amin'ny efitra ambonindriana zany dia tiako fantatsika tsy tonga hamen'ny toeran'ny Jodasy Andriamanitra fa tonga hanolo azy raha ny tokony ho izy. Fa ny fiangonana dia miasa mihetsika tahaka amin'ny vatana anankiray tokony soloany Jodasy kanefa ny vatana dia miasa ao anaty fifamenoana. Lasa namorona Andriamanitra ny absence-ny Jodasy. Tokony tsy misy fanoloana ao amin'ny fiangonana fa fifamenoana. Fa ny hoe mifameno dia misy ny tonga hanatanteraka izay tsy hainao na tsy vitanao fa tian'Andriamanitra ho tohizana indray amin'ny alalan'ny hafa izay tonga ao aorianao na tian'Andriamanitra hanampy ny tenany. Noho izany rehefa very ny fanoloran-tenanao dia disqualifienao, lasa nanala tena. Ary sain'i Jesosy nanome teny fikasanao amin'ny mpianatra 12 ao amin'ny seza fiandrianana 12 amin'ny Israely amin'ny fanjakana rivotaona. Fa midiky fa misy fa tsy misy any Jodasy izy satria nosoloana izy dia natao ho an'ny Matiasy izay toerana tokony ho an'ny Jodasy. Ilay izy samy asy fa Jodasy tsy kiasy. Asio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Zavatra ohatran'izany ny zavatra tiako hanerana antsika ny eo amin'io efitra ambondriana io. Efa feno ny fanamasina ny toerana sy ny efitra rehetra dia eo Andriamanitra manao izay sitrany sy manatanteraka an'izay tiany. Ny mpianatra rehetra rehefa nomena ny fanamasina amin'izany fiteny izany dia tokony hijoro ao amin'izay programa sy antipisiana ilan'Andriamanitra azy. Inoko fa be dia be ny fanontaniana voavaly ao anatin'izay toriteny fo izay lava zay ny rahantsika tamin'Andriamanitra. Asio tia tanana ho an'i Jesosy. Haleluya. Tungindra ny ora yankufako kawarindriko avokoa varavarany fo. Tungindra ny ora miteneny anao Jesosy o tsy misy hafa tsy zaho sy anao. Ampahitao fitiavana ka usury lay tiloilonao anenikay
miseu amikuidai kautrony ao fizay misy anao no tiako izay ampahitao fitiao kausury lay tiloinonao anenika o miseu amikuidai kautrony ao fizay misy anao no tiako izay Jesus mila miauna amina amin'ny atmosfera lanitra tariudaya ahitana amin'ny atmosfera lanitra andro tsara ulame mivatavata kavuntusi niusuta nafunao mirikwa pisunikai awami atmosfera lani fiangonana zavatra hainantsika amin'izao fotoana izao dia maneho ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'i Jesosy 2 fotoana lasa ny voasoratra manondro ny fotoana manakaiky ny fiverenan'i Jesosy tsisy zavatra tokony atahorana nefa fa eo manana tsara fotsiny mba hisy isaitsainantsika ny fahamarinana ny amin'ny fahazavana omeny tenin'Andriamanitra antsika voalohany Matthieu 7:2 ka hatramin'ny 7. Andeady sy filazana ady ianareo mitandrema aza matahotra fa tsy mbola ho tonga izany nefa tsy mbola ho tonga ny farany fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mely firenena miteny Andriamanitra nareo ve tsy mahita fa
zava-misy zany zao. Ny ady mikorotana misy maneran-tany amin'izao. Miaina ao anaty tebiteby ny olona, miratsy ny olombelona, ny tapaharatsiana iainan'ny olona miakatra isan'andro. Dia aza misaina seritreritra hoe etiko ny tany fa manomboka manondrana ny tany satria tsy voazony ao nakin'Andriamanitra ny fijoroan'ny olona ny fanasitranana ny tany. Zay no mahatonga ny hoe raha ny oloko sinatsoina amin'ny anarako no avy anitry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hainao zany an-danitra ary amela ny elony sy asitrana ny tany. Votsitra ny tany lasa manohatra ny olona, catastrophe naturelle tena hoe manondrana tanteraka ny ara-boajanahary. Any Chine tondra-drano, any France incendie na afo tsy mivoavono any Bordeaux. Naiza amin'izao voaka tena hitanao hoe tsunami ary horohorontany any Japon. Ny zavatra rehetrarehetritsika ireo dia tsy natao hitranga raha tena miorina ny olombelona. Fa noho ny faharatsian'ny olona dia manomboka manondrana koa ny zavaboary. Eto Madagasikara moa hitantsika ny vaovao misy alatr'olona, faty olona, etsy heroa. Jesosy nefa milaza mila tony sy mitsahatra tsika satria tsy miankina mitranga sy zava-misy zany ilay fiadanana izay ao anatintsika nomeny atsika. Makasika an'izao tontolo izao ireo fahasarotana izay misy amin'ny Apokalipsy 4:5 hatramin'ny 5:9. Miakatra amin'ny vidim-piainana, manomboka mialafo isan'andro ny zavatra rehetra. Mirotoroto ny olona mitady izay hohaniny. Jereo tatoato fa tena mikorotana ny tany. Maina, loza, ara-boajanahary maro, miseho, ireo tempête, ny réchauffement climatique na ny manomboka mihamafana ny tany. Miakatra ny tsisy fifaliana sy fiadanana ho an'ity tany ity. Vonon'olo letsy heroa feno fanehonany atao hoe faharavana sy fandrosoana makany amin'ny fampitena. Feno fanahina ny olombelona. Voalaza ny ten'Andriamanitra meloa ny fiverenan'i Jesosy zany. Alala fotoan-tsaro tsika ary andalo an'izany nefa mila miomana tsika ao anatin'ny fo fa tsy tokony hoe tsika rehefa tanteraka eto an-tany ny fahoriana lehibe. Manosika tsika ireo zavatra hitany masitsika anakaiky an'i Jesosy. Misy appel avy amin'ny mpitory fa misy appel na antso avy amin'ny zava-misy vaovao hitany masonao mampitodika anao hiaina ny fahamarinan'ny teny. Ny fampahoriana sy ny fahoriana misy eto ambony tany amin'ny Apokalipsy 4:5. Betsaka ny olona miantso fahafatesana amin'izao noho ny fahoriana. Maro ny tsy te hifandray amin'ny olona tsony, te hitokatoka-monina, mora tezitra, zavatra tsisy dikany dia mahatonga ny anarana hoe raha mora miakatra fa tena loza ny fahalemem-panahy lavitra ianao. Dia lasa miankina amin'ny sigara, toka, rongony, addiction, mitady fiadanana fa tsy mahita aiza ny iainana, inona no atao, fiarefitra ny olona. Dia teny aminao aho, ny tena fanantenana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Izy rery ny fiadanana izay manome an'izany tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao. Ary ny teboka tena sarobidy indrindra dia tadidio ndray androany ve fa mba ny saininao fa eo amin'i Jesosy ianao. Ary indray mivaliny tamin'izay nijoroanao tetỳ ambonin'ny tany. Efa ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao. Aiza ho aiza amin'izay tena tadiavin'Andriamanitra ny toe-po mpijoroanao androany manoloana ny teny rehetra sy ny antso izay iantsoan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanambarana izay nomeny. Jona 4:7. Niondriko mahalala ny feoko, niondriko miaino ny feoko. Izy ary manaraka miantso anao Jesosy. Afaka miverina aminy amin'ny fotsotra ianao dia miteny hoe dita minha Raichu malalosa junita naku dita minha Raichu malalo Raichu nita vavaksika manantona anao zay Jesosy. Tonga eto amin'ny fanatrianao zay mitondra ny fona tena mahatsiaro zay Jesosy hoe zao fiainana zao dia ilana ianao.
miara-misentro zay amindreo miomana trandry ny fanenjena, trandry ny fampahoriana matsiaro fa eo amin'ny planeta tsy tokony iainana intsony ny misy anay. Mivao zao tontolo zao miala tamin'ny natiora mpamoronanao. Ao anatin'izany ny fanondranan'ny olombelona amin'ny fanambadiany lasiny vavy sy ny vavy. Ao anatin'izany Jesosy ny fangidin'ny olona miaina ao anatin'ny fitiavan-tena sy fametrahana an'izao fiainana zao ambony no ny aina maha olombelona. Jesosy io avy, Jesosy io avy fa mitaraina ny tany. Tongava Jesosy aoka ny olona rehetra izay manana fo mangetaeta ny aina miaraka aminao mandrakizay ao anatin'ny fanahy misento, vesatry ny fanenjena, vesatry ny fampahoriana, vesara ny olana sy ireo karazan-javatra maro Jesosy mampisento ny fony. Androany hitodika izay antso ny mpamonjy anay, iantso ny mpanafitra anay, hiteny hoe avy Jesosy io mangetaeta anao Madagasikara, mangetaeta anao Malagasy, mangetaeta anao zao tontolo zao. Aoka izy fanasitranana ny fanahin'ny olona sy ny ain'ny olona, ananan'ny olona fahatsapana fa olon-kandalo izy fa tsy ho eto mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fanoteninao androany, manaitra sy mitahiry anay mandrakarivo, iaina sy aniry ny efitra ambony rianay, izay itokananay sy andinianay tena mba ho fenona, ho tarihana, amenonanay amin'ny fahatsarana mba ho kristianina tena mijoro ao amin'ny sitraponao sy araka ny sitraponao mandrakizay. Fatariny eo am-pony tsirairay avy raha iso ny fibebahany Jesosy. Misy roa minitra meko anao, sokafo ny fonao dia teneno amin'Andriamanitra. Aza miaino zany teny zany fotsiny fa mba say mety tongeto izy manotrona anao. Eo anoloanao izy dia mijery sy mandinika anao. Mamantatra ny fonao izy tahaka ny mpiandrodry mandinidinika ny ondriny. Mijery ireo kilema rehetra tokony hoe sorona, ireo vesatra hitarainanao rehetra tokony ho afana sy ho diovina. Diovy ny taninareo mpanota, diovy ny sainareo mpirorosaina. Raha isondrany Jesosy anadio anao. Beba marina, manakeny ho tarihana, manenenany amin'ny ratsy, mijoro amin'ny sitrapony. Ao am-polo loatra ianao, ao am-polo loatra ianao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo izy. Tiako ho fantatrao fa ny famakina mofo dia maneho fa ny nofo ny vakina dia ho fanasitranana anao. Voavela ny elokao aloha araka ny teniny hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Efa tena niaiky tamin'ny fonao ianao dia matoky somarina izy mamela ny fahotanao rehetra ary manahisitra anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ihany koa. Rehefa eo amin'ny latabatra tsika dia matsiaro Jesosy, latabatra mivelatra dia azy, ny fanasana androany dia azy. Tovore ao anatin'ny fonao fa ireo tenim-pahamarinana rehetra nolazainy dia ho fanasitranana ao anatinao, ary ny fanahiny dia mbola manomana anao hatrany ho amin'ny fotoam-pampakarana atateraka ny mahavavy olombelona ny tsaranao hijoronao araka ny sitrapony. Na amin'ny alina namadiana azy izy dia nandray ny mofo dia izy tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatserovana, ndao hisaotra azy. Misaotra Jesosy. Takizany io ny kapoaka ho Jesosy tia ilay fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo famelana ny fahotanareo. Ka anao vinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesany Jesosy tompo ianareo mandra-piaviny. Mino fa ny famelan-keloka izay omeny dia tanteraka ny teniny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ndao hisaotra azy ny amin'ny rany. Misaotra Jesosy. Ny amin'ny rano sarobidy izay nalatsaka ao anay ho famelana ny fahotanay.
miombona amin'izany zay miray amin'izany zay manome voninahitra anao ny amin'izany zay anao ny fankasitrahana mandrakizay amen. Ndao itiatanina ho an'ny tompo a andraisantsika ny filazana sy ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Dia mbola fany miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy mifanonona ny fiadanan'ny tompo foantsika e. Amen. Ndao ary aloha zany mandritra ny fanatitra dia mba hifampizara vaovao kely vitsivitsy. Voalohany indrindra dia isika rehetra izay teraka tamin'ny volana Jolay lasa teo zany dia angatana mba iomakomana fa isy ny vavaka fisaoran'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy aza menamenatra rehefa avy eo mandroso ety anoloana ety. Manaraka izany dia tia maka teny soratra masina kely vetivety san'ny apôstôly toko 2:9-10 mba eno kely any ety teny ity vakitsika kely aminaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 2:9-10 ary teny ray saina vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary teny ray saina isan'andro isaka nazotana keo ankianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsara-po. Amen. Zany teny zany no etsika ilazana fa isan'andro tsika dia manana fotoana isakafoanana sakafom-panahy alatsinainy talata larobia kamisy zoma sabotsy alahady. Ny alatsinainy zany dia azadino ny sekoly famahana olana amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 ora sasany deuxième étage ny supérieur eo Analakely anasana anao ampitiavana. Tongava raha ohatra ianao ka miditra miasa dia raha miasa ianao dia mba mandalo kely ihany aloha zay vao mandeha miasa ohatra azo atao tsara zany amin'ny fandaminana fandaharam-potoana ny tsirairay. Ny talata dia ohatr'izay koa mitoy ny sekoly fanasitranana ao amin'ny supérieur Analakely foana ihany mitovy ihany ny ora amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany. Ny alarobia dia misy ny sekoly foana ihany fitahim-panahy sy fanambidatoetra na sekoly tena tokantrano ihany koa dia amin'ny supérieur Analakely deuxième étage foana amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany. Ny alarobia ariva dia mbola anasana antsika foana ny école biblique manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 eo zany miaraka amin'ny intercession le izy fitondranam-bavaka dia asaintsika. Mety misy aminao mbola efa naheno fa mbola tsy afaka nanatrika mbola fotoana mbola afaka miditra ianao mbola afaka manatrika an'izany fampianarana soratra masina zany ianao mahafinaritra be le izy sakafom-panao atsika mitoy foana ao anatin'ny fitombona miaraka amin'ny Jesosy. Ny alakamisy dia tokony misy ny fifadikanina eny amin'ny Shalom Tanimena manomboka amin'ny 7 maraina dia ho confirmena amintsika eo ihany na tena isy na tsisy amin'ny herinandro ity. Tamin'ny herinandro aloha tsy nisy dia ho jereny hoe raha misy amin'ny herinandro ity. Ny zoma dia azadiny ny fotoanantsika eny amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora hariva miomakomana daholo tsika dia mba mahafinaritra be zao raha mba mitombotombo kely ny isantsika eny raha tsy afaka nefa ianao tsy maninona fa zadiny fa reny fotoana rehetrarehetra reny dia mandeha any amin'ny Facebook HVK émission I20 mandeha any amin'ny YouTube HVK émission ary raha meno radio 90 teboka valo ihany koa ianao dia maheno an'ireny fandarana reny fotoana irahana eto reny ny toriteny miverimberina eo foana dia apresiana zany ianao ijery ihany koa an'ireny ainao manjery samy hafa reny ny télévision ihany koa Mikolo TV dia ahitana ny toriteny zay hitantsika eto ho an'izay mety tsy naraka c'était ihany koa amerimberina an'ireny toriteny ireny. Ny alahady taka ny asabotsy aloha zay vao alahady ny asabotsy amin'ny 8 sasany dia eto foana amin'ny fotoanantsika maraina miaraka amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo taka ny vao nataontsika teo voninahitra ho an'i Jesosy. Ny alahady dia misy ny vondrom-bavaka samy hafa cellule de prière fiangonana dia raha ohatra ianao ka mangetaheta an'izany dia aza misalasala manatona ny pasteur samy hafa dia miresaka aminy hoe aiza ho aiza moa ny misy toerana zao fa zay ary ny misy anay dia manatony ianao dia misy ny fotoana indraindray alahady maraina misy koa ny alahady hariva. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy dia manasanao hitsangana
vetivety a fa ivavakantsika ho an'ny asan'Andriamanitra zay vonjaraina teo. Ivavakantsika ho an'ny fiarahantsika mandritra ny herinandro toy ny tamin'ny taorinan'ny andro Pentekosta nisy zanak'Andriamanitra miara-mivory isan'andro. Tsy hoe adino ny andavanandrom-piainana fa tsy atao tsinotsino izay fiarahan'izay raha mbola afaka atao. Marina fa sarotra ny fiainana fa mampirisika anao hamonjy ny sekoly sy ny fiambonana samihafa izay rahantsika na eto any amin'ny toerana rehetra izay nifampiresantsika teo. Andoko tsika hivavaka isotra n'Andriamanitra ny amin'ny nafahantsika nanao fanatitra tamin'ity androany ity. Asany raha ataony amin'ny tompo ny tananao dia sokafo ny vavanao, misaora azy, manomeza voninahitra azy. Ray masina tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'ity maraina ty nomenao anay, misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra, mamerina misaotra anao indray ny amin'ny fahavelomana ny hery sy tanjaka, misaotra ny amin'ny teny zay voandrenesinay teo tompo malala, mamelombelona anay, makasitraka izay misaotra anao zay tompo malala tsy to, misaotra ihany koa ny amin'ny programa zay apetrakao mba ho tanterahanay mandritra ny herinandro alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Misaotra Jesosy, tsisy zavatra tianay atao raha tsy ianao no maniraka anay hanatanteraka an'izany dia apetrakay ampela tananao mahery reny fotoana rehetrarehetra reny, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay ampiasainao amin'ireny fotoana ireny Jesosy, ho mba ho tanteraka ny sofina rehetra, ny maso rehetra zay mihaino sy mijery Jesosy dia anao koa omba ny tsirairay avy mba tonga anay tena hoe akafy ny teninao ao anatin'ireny fotoana rehetra reny ary tena handray avy aminao. Misaotra koa tompo malala fa afaka nanao fanatitra izay tamin'ity marain'ity dia atolotray ho anao zany tompo, avy aminao ihany zany, akasitrahanay anao tanteraka tompo, mihoatra n'izany ny fonay sy ny momba anay rehetra, atolotray indray amin'ity marain'ity ho fanatitra velona masina akasitrahanao. Misaotra Jesosy amin'ny fitohizan'ny fotoana eto dia mbola apetraka indrindra, ampela tananao mahery sy mahagaga. Misaotra ray be fitiavana tianao zay tompo, anao ny voninahitra, ny fidirana mandrakizay. Amen. Do hitehaka mafy be ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandaram-potoana manaraka. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary nandray tenitsika, nandray fahasoavana manasa an'ireo izay teraka tamin'ny volana Jolay mba hiakatra ety hoentina mambavaka. Ny anniversaire mois de juillet mba fotoana ho anareo androany hivavaka sy hitsodrano anareo zay dia avy eo misy tompona anniversaire anankiray zay eo ambany eo mehitra tanana aminareo. Alléluia. Mandroso e, mandroso e, mandroso. Tany Jesosy ary manasa antsika mpiara-mivavaka mpiray tapo rehetra ninjitra ny tanantsika dia hivavaka ho azy ireo dia aorianan'izay hitsodrano dia ametra tanana ny mpanompon'Andriamanitra amin'izy ireo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra betsaka ny amin'reto zanako reto izay natsiaro anao sy ny célébrer anao tamin'ny mois de juillet iny satria teraka ary nataonao nisy teto ambony tany. Vavaka ho azy ireo izay araka ny teny rehetra izay nomenao androany. Ho tanteraka le antom-pisina manokana mampiavaka amin'ny momba ny tenan'i Kristy tsiraray azy ireo. Anangana eto ianao Petera, omenao don de guérison. Anangana eto ianao John, nomenao don de sagesse. Anangana mpanao intercession maro ianao eto izay omenao don de la foi hoentina anaty vavaka. Ireo no mety voatanisanay fa maro loko amin'ny tsy takatry ny saina izay inonay ampiavahanao azy ireo isan'andro indrindrindrindra ho amin'ny fiafaran'ny fivahiniana eto ambony tany ary indrindrindrindra andraisan'izy ireo valim-pitiany amin'ny mandrakizay anomananao izany. Taio ny tsiraray avy ho feno hery, ho feno tanjaka, ho feno ny fiainanao sy ny fahatsaranao. Hatrany tapidokatra ny paladi dia ny fisian'izy ireo tompo aneo anao. Taio ny tsiraray avy izay tonga eto ho feno fahasalamana, ho sitrana, androso tsy ho reraka, tsy ho kivy, tsy ho ketraka, ho feno ny fahasoavanao, hisehoany ny voninahitrao, ho mpamerina ny voninahitra ho anao
amin'ny anaran'i jesosy. Taio ny tsiraray avy a ahita ny tananao ifanena sy ifankahita amin'ny endrikao. Ho marina amin'izy ireo ny teny ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe fa ny endrikao Andriamanitra no mahafapo ahy raha ifoa. Aoko ny tsiraray avy ho tanteraka ao anatina fiombonana aminao sy firaisana aminao ary atsapy izy ireo tompo ao amin'ny androm-piainany ao aorianan'izao tompo-taona nomenao azy zao a fa ianao no fahasambarany. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Ho marina anareo ny tsodrano izay tononona amin'anaran'i Jesosy a. Ho tahiny ianao an-tanàna, ho tahiny ianao any an-tsaha, ho tahiny ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiny ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao. Amen be. Ho tahiny ianao raha miditra. Tsikitsiky rehefa manao amen. Ho tahiny nareo raha mivoaka. Mivoaka ny trano, mivoaka ny ampitan-dranomasina, mivoaka amin'izay tokony hivoahana, mivoaka tsy amin'ny toalety. Tahina foana e. Amen. Alleluia. Andidin'ny fitahin'Andriamanitra ao aminao ny tompo a, amin'ny fitoeram-barinao, amin'ny fitoeran-tsambosanao, sy izay rehetra ataon'ny tananao. Hitahanao izy any amin'ny tany sy ny toerana izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao a. Anadratranao firenena masina ho azy ny tompo arak'izay nianianany taminao, satria mitandrina ny didiny ao amin'ny fahasoavana ianao a, ka mandeha amin'ny lalany sy tarihan'ny fanahany. Ho hitan'ny firenena rehetra, andeha ny firenena rehetra nareo reo a, ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany a fa ny anaran'Andriamanitra Jesosy Kristy avy a Nazareta no antsoina aminao, dia atahotra an'Andriamanitra izy ireo. Ho ataon'i Jesosy manana ambiampy izay ahasoa nareo reo a. Ho voan'i Jesosy anareo ny lanitra trano ny fitehirizany tsoa, andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany a, hitahiny asan'ny tananao rehetra, ary ho ataon'Andriamanitra ho lohany ianao a fa tsy ho rambony a, ho ambony tokoa ianao a fa tsy ho ambany, satria miainao an Jesosy a, miaino izay asiany atao a, mitandrina izay teneniny a, ary manaraka azy a amin'ny famindram-po. Tonona fatanteran'izany a, ary faranana amin'ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao ombanao mandrakariva ambara-batonga ny fahataperana izao tontolo izao a, amin'ny anaran'i Jesosy a. Joyeux anniversaire amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Dia izany nangataka ty teo a, hoy izay hoe rehefa eto anareo dia aleo nareo mametra tanana ao fa alleluia. Dia rehefa tsy anareo dia fa za mametra tanana. Ka manasa ny tompony anniversaire anankiray zany mba metra tanana rehetra zany. Alleluia. Basa mbola miala, mbola metra tanana pastera. Mangataka Lioanjoda mba hiakatra. Rehefa vita ny anniversaire. Mandeha tsirairay zany hoe tsofina rano fotsiny moa zany. Tsy misy zavatra manokana aty amin'ny tanana akory. Fa tsodrano fotsiny amin'ny fahefam-pisoronana mba hitehirizan'Andriamanitra ny tsodrano rehetra ho voninahitra ny ary dia confirmation le izy. Dia mahazo maka-toerantsika izay fa azo nametra azo. Avy nametra tanana. Dia mahazo ho toerana tompo. Alleluia. Do tsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika dia ny fantanantsika any amin'ny lanitra misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany. Misaotra Jesosy fi ny amin'ny fanatrianao. Misaotra ny amin'ny fotoan'androany izay nikasianao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fomba nitenenanao sy nanambaranao fahamarinana teo amin'ny fiainanay. Voninahitra ny eo anao reny mandrakizay. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay. Raha misy eto Andriamanitra tsy salama dia anao mpanasitrana. Raha misy eto mila nikasika sy ny famanginao dia anao hamangy sy hikasika ny fiainany. Izay rehetra ilany ny tananao Andriamanitra dia anao ny anatsotra n'izany any amin'izay zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'izay lehibe indrindra. Fantatro fa matoa nataonao mbola olombelona eto ambonin'ny tany izy dia natao hisitraka koa Andriamanitra ny fidiranao an-tsehatra sy ny fanampianao ary ny fitantaranao mandra-pahatonganao ao aminy ny fiainany iray manontolo. Tehirizo ny fiainam-panahiny, tehirizo ny amina ny ainy, tehirizo ny tenany, tehirizo ny ankonany, tehirizo ny fananany, zay rehetra mahakasika azy tononoko ny fitehirizana avy any ambony. Mbarako amin'ny anaran'i Jesosy ary fa hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Mpamilapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nomenareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinareo zao fa ny tompo ombanareo
ary tsisy arombaka anareo amin'ny tanany. Ho marina aminareo ny tenin'i Jesosy hoe indro zaho omba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao, ny fiadanany eo aminao sy ny ankonanao, ary ny lalana zay efa nisokafany tsy katona intsony mandrakizay. Izy omba hiaro anatanteraka zay tokony anjara voatendry anao eo amin'ny fiainana. Mifalia, miravo, ako feno fitsarana ny ao anatinao, fa Jesosy avy any Nazareta no miaraka aminao. Ho aminareo ane ny fiadanany Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Sotra